Uterainay amifu Tumpunay malaza Semtera si makalaza Tumpunay mayeri Semtera na otsimeri Tumpunay panzaka Yano tumpunilaka Hallelujah. Zeza nakao upanupo na tukua kanda zote tuluizao kunuka na radia ano Kristi uzana kama nua anaraka na Jesua arubisi tanzan ifabalu nesakan esatana salai devul senaraka na injun sanni babakai akhinna yaminao kani yandupi yananai akala sana ne naranao. Hallelujah.
izay manenika amin'ny fiainanay tsirairay satria marina mandrakariva amin'ny teninao ianao ka notanterahanao eo aminay tsirairay avy izany teninao izany. Misaotra indrindra raha eo ho an'ireo izay tsy nataka tao amin'ity androany ity izany anao ny etaetana izy ireo ny amin'ny famafazana eo amin'ny fanjakanao tahinao manokana izany misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sangana daholo aza. Avela si candeare un savamane. Pura piderana ma fe. La zoni na manau mi falifa ya una gente so se no so. Messi, Itaku, fa, Messi, amen. Itaku, fa, Messi, Itaku, fa, Messi, amen. Rajere kunyawalu, Itaku Messi, Rajere kunyawafa. Itakuja somesi, rajere kunyawavi. Itakuja somesi, rajere kunyawavana. Itakuja somesi, Alleluia, 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 amen. Alleluia, 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 amen. Mana tuna
itakufa Yesu Messi amen itakufa satana resi satana resi itakufa satana resi amen Razere kuna walu itaku satana resi razere kuna wafa itaku satana resi razere kuna wavi itaku satana resi razere kuna wafa itaku satana resi haleluya 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 amen haleluya 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 amen Semana nzui fali ani amina alipandisha na itsuni enao semana nzui fali mama ani ambara tsuni enao fa eto mifanakena Andriamanitra mana nzui fali na ny ankizy ao ambony mitsinja daholo over flosé hitako fa za mandresy itaku zanu mandresy itaku fa zanu mandresy misy atmosfera vovoyako zany atmosfera ny fanesena fa zanu mandresy enoko itaku fa zanu mandresy amen razereko kuna walu itaku mandresy razere kuna wafa itaku mandresy razere kuna wavi itaku mandresy razere kuna wafa itaku mandresy haleluya 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 amen haleluya 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 amen amen ravoravo amin'ny Jehova dia omeninao zay ireny fonao hitako fa tsy mahazo resy itaku fa tsy mahazo resy itaku jereo ny namanao toty amin'ny namanao azafady jereo tsy izy mahazo resy amen itaku fa tsy mahazo resy itaku fa tsy mahazo resy eo ihany hitako fa tsy mahazo resy itaku fa tsy mahazo resy itaku you cannot be defeated tsy mahazo resy amen razereko razere kuna walu hitako tsy mahazo resy razere kuna wafa hitako tsy mahazo resy razere kuna wavi hitako tsy mahazo resy razere kuna wafa itaku tsy mahazo resy haleluya 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 amen haleluya 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 amen urakura biderana azafady adinoy iny alahelo fa faony ranomaso to ifaly fao tahin'Andriamanitra isika faly amin'ny famonjena Andriamanitra hitako fa ianao mandresy eo hitako fa ianao mandresy itaku todroina manao Yano mandresy jereo izy Yano todro izy mandresy fampandresy izy Yano mandresy itaku fa Yano mandresy amen itaku fa Yano mandresy itaku fa you know Yano mandresy
Razere kuna walu itakuye no Mandresy. Razere kuna wavana itakuye no Mandresy. Razere kuna wavi itakuye no Mandresy. Razere kuna wavana itakuye no Mandresy. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 amen. Si quelqu'un a cave, poussez des cris de joie. Falbele zanakitsika wambony ao. Me maty mpiary zareo. Tsy milalo vovoka sy fasika any ambadika antsony fa nazo toerana tsara ao ambony ao. Raha lasana bavy tsy tapitra akory ny fifadian-kanina isy fagagana lehibe ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Isy lalana misokatra lehibe ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tononiko manomboka eto fotoanana fijoroana vavolombelona. Androany ny andro faharoa ambin'ny folo isa masina zany. Les chiffres 12 chiffres prophétiques. Ny valo ambin'ny folo andro manaraka dia andro ny fijoroana vavolombelona. Andi akatretenao hijoro vavolombelona. Ho tonga aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mika amen na mafy tsara. Itsikeo ny namanao dia lazao izy hoe hijoro vavolombelona ianao atoato. Tsy zavatra anankiray hoe nijoroana vavolombelona fa efa nesesy le izy hoe efa ela loatra ny andrasanao hoe dia niangona atao daholo le nandrasanao hatramin'izay eo avy daholo le izy hoe zay miniany ao ka hitehaka mafy sanao amen na anao fifaliana eto amin'ny fanatrehan'i Jesosy. Tompo ho sory andro any, ho famonjeny, ho fitahiny, ho fagagana, ho fahazavana, ho vahaolana, ho fanampiana. Sory ny teny aloka ny vavako, ny lantopeo, ny tsendrepeo, ny tsanganako, ny akanjoko, ny fitafiko, ho sory. Hitondra kasika ho an'ny vahoakanao tonga eto. La distance n'est pas une barrière. Zay manaraka en ligne na direct na amin'ny fotoana hafa no anarany azy. Mandray kasika, mandray transformation fa tsy modification. Ty fivoriany ty ambarako sy lazaiko. Tsy fivoriam-pahazarana fa fivoriam-patakarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zay tonga eto mika mafy amen. Overflosé. Ny ankizy ao ambony ao. Ny ankizy ao ambony ao. Aseo zareo. Manova aleluia ny ankizy ao ambony ao. Overflow be. Sika mianaka. Sika mianaka. Aorina kely afeno atsika mahajanga. Pinoato daholo ny tompony majanja miasa amin'ity mahajanga ty. Tompony bisy miasa amin'ity mahajanga ty. Be dia be ny mpino asa any amin'ny douane any. Be dia be ny mpino asa any amin'ny région. Ao amin'ny commune. Alléluia. Any amin'ny aéroport. Alléluia. Ayayayayayayaya. Isesesy ny fanoranana entana mankany ivelany. Varotra mankany Mayotte, Comore, Maurice. Zanakao dia azo toerana ambony eto amin'ity firenena ity. Tononoko sy ambarako eto zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mazo toerana azafady. Zao ny fotoana anararotana itenenana. Manana programa tsara be mihitsy ny amin'ireo ankizy ao ambony ao ireo. Fa presaka izay vady sao zavatra tsara ho fatatsika reo zaza ireo tsy hijanona ho zaza sa tsy zany ianao efa ohatran'ireny tany aloha ohatry ny azo ireny dia maniry tsy hijanona ho zaza ireny. Ny olantsika manko efa somary efa lehibebe vao niona tamin'ny tompo ekena fa nampianarantsika sekoly lahady
fa na ny mpampianatra atsika za tsy nanapatakarany ka tsisy nenenina fatatsika kotrany hoe Jesosy teraka tao an-tranon'omby. Zao zazakely avancé be. Raha mampianatra zaza tsy miresaka otrany miresaka amin-jaza fa vao maika mana zaza azy. Misy fotoana mba manandrana miresaka amin-jaza dia miezaka midina amina nivoana zaza fa hitany mihitsy hoe tsy mety am'le izy, hitanao eo amin'ny herany fa mana zaza azy ianao. Fa zao zaza mataka zavatra be. Hatramin'ny ankizy ao an-tranonay zazakely eo 10 taona, 1.5 taona efa maro amin'ny zavatra hain'ireo tsy haiko. Na amin'io telefônina koa za misy zavatra tsy haiko tero zareo mampianatra. Nefa le izy telefônina ko. Ohatry zao sy fanaovana an'io. Nefa za mba olona mivoatra ihany. Afa manko le tambany voatra reny dia tsy raha saiko ny tambany voatra fa ny tiako resahana tsy mitovy ny fivoarana any ambany voatra za tia tanan-dehibe. Dikan'izany ny sain'ny ankizy amin'izao lasa lavitra be. Marina sady diso zany. Ary ianao mieritreritra hoe rety any ny zavatra fantatr'ireo tsy mataka zavatra maro ireo. Ofampiresaka izay mivady vao omaly sa afaka omaly. Misy taona ny ankizy vavikely zanakay tsy fantatra hoe firy taona moa iakasia firy taona. Zanaka 7 taona manoro hevitra azy. Maman, zao ny tokony ataonao, zao ny tokony ataonao, zao ny tokony ataonao. Mombana fiainana. Dia gaga zay ahoana ty zazy ty matakatra zavatra ohatran'izany. Lasa lavitra be ny saina ankizy amin'izao. Ka manana programma tsara tarehy momban'izy ireo mihitsy amin'ity fiangonana ity. Zao manko le izy afaka 5 taona ireo dia mitombo 5 taonany. Ny 10 taona amin'izao zany afaka 5 taona 4 taona. Ny 12 taona afaka 5 taona 4 taona. 17 taona. Zao zavatra tao. Omanina sady ireo amin'ny asan'Andriamanitra. Omanina sady. Tanareo le sampana misy ato am-piangonana ato dia asiana an'izany koa amin'ireo zareo ao. Asiana groupe de louange ao ambony ao. Na tsy mivoaka tia zany feo. Dia asiana sécurité. Misy anankiray izay nitenireko lehibe ny sécurité ao ambony ao mitsangana kely ianao. Avoakely Régine ao ambony ao zafady. Misy lehibe ny sécurité ao teo. Ambaravarany eny izy. Voa tsara ianao. Sita tsara. Mela eo ambaravarany eo fa tsy tazana fa contre jour. Ireo sécurité daholo eo ambaravarany ireo. Misy anankiray le fotsifotsy lavalava kely amin'ny sisiny ato. Io izy. Tsy ny lohany tapaka fa le caméra no tsy tongany amin'ny lohany tsara. Ankizy koa mitana caméra ao. Mbola ankizy koa ny caméraman ao ambony ao. Io lehibe ny sécurité ao ambony ao io. Tiaka mafy ny lehibe ny sécurité. Orakoraka mafy eo antsasa. Asitsika musicien. Zay musicien ray lafaniry ifanaraka amin'ny ray aman-dreniny ankizy tsika. Dia zay ho ampianarina mozika, clavier, gitara ao misy soliste ao misy bassiste ao. Fampiresaka amin'izy telo mirala reto ao koa ny batterie. Tsika ne manana batterie anankiray atokana ianarana. Iny ray efa taloha iny iny natokana ianarana. Misy clavier any an-trano atokana ianarana mihitsy dia raha misy amin'ny zanakareo ampianarina dia iresaka amin'reto musicien reto dia mba misy ihany ny fandraisana anjara zany. Fandraisana anjara ho ampianarina mozika zany ny ankizy. Clavier, gitara, basse, solo, batterie. Zay. Dia asitsika ihany koa fianarana informatique. Ho an'ny ankizy ao ambony. Mianatra Photoshop, mianatra manao traitement de son.
montage vidéo. Reo ankizy reo no ampianarina za reo no mora ampianarina kokoa toy zay enao. Marina aloha zany sadiso satria ny zavatra anaty lohako sy anaty lohanao fa maro be. Fa ny an'ireo mbola misy parti maro be afaka atsitsemana zavatra. Fa nenao misy tony risana zavatra aza resana amiko aloha zany satria efa maro loatra ny zavatra ao anaty lohanao. Dia zao reo no manina sady. Misy zanakay anankiray avy any ampianarana avy any dia mizay sy tamiko mihitsy. Bienao sy maninona moa izany? Inona? Bienao sy biasy. Bebe sy kerikitra tsy be sy koa varivaliko any fotsiny. Dia imezany hitany tsy samay papa. Kozindray hasta la vista. Inona moa dikan'izany? Tano mbola kely reo zay sy tiavarinao avy any ampianarana avy any. Dia omeny anao ny dikany androany averiny amin'ara-pitsa efa tsy tadidiko. Dikan'izany raha reny formentsika androany afaka 5 taona tanjaky ny fiangonany reny raha lasana bavamalala. Zao ry musicien tsy hoe rehefa may akory reny dia tsy ilaina tsononareo ampianary tsara reny fa hiparitaka angeny fiangonana raha lasana bavamalala hiparitaka ataovy koa accéléré mihitsy fa hiparitaka ny fiangonana fa tsy eto ihany hatrany ampita ny ranomasina any raha lasana bava misy am'ireo hianatra any ivelany sady talena orinasa izy claviste ao anaty fiangonana. Zay ny zavatra ho atao asina sampana intercession am'ireo ankizy ao ambony ao reo. Dikan'izany ny ataonareo ao ambony eo tsy hianatra ny Davida sy Goliata fotsiny ry maîtresse efa dépassé zany. Misy zavatra manko efa niainana tany aloha dia tsika manara-dreny rano. Davida Goliata zany omezan'ny ankizy zany. Fa aleo asina intercession, asina ekipana délivrance am'ireo. Zay tany Amoramanga nanana ankizy 7 tao am-piangonana navarina fa nokasiny fanamasina izy 7 reo. Navarina nikasiny fanamasina niarany tomany teo amin'ny fanatrian'Andriamanitra izy 7 mianadaky. Tsy haiko na nisy ankizy lahy izy iny. Ankizy kely 12 taona angamba lehibe indrindra tamin'ireo fa nikasiny fanamasina. Dia misy am'ireo tsy fantatro 7 taona na 9 taona ny lalao. Milalao re dia ozy le anankiray miala amin'ny anaran'i Jesosy. Nandondray le anankiray. Le nandoa tsy lalao tsony fa nivoaka dia voly le anankiray nefa reo milalao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy nandoa. Ka ny devoly zany tsy mirarahana amin'ny lalao ny ankizy fa tsy tantiny le amin'ny anaran'i Jesosy dia nivoaka izy. Ho asina sampana mpanao délivrance ao ambony ao. Ho fanina sahady reo. Alléluia. Efa manao étude ny anatanterahana an'izany azao. Asina caméraman, efa caméraman zao efa ankizy le ao ambony ao. Asina ekipana régime ny fitambaran'ireo caméraman reo ny mikirakira ny ao amin'ny famoahana sary sy feo any amin'ny internet any amintsika rehetrarehetra any. Afaka 5 taona reo tsy ohatran'io tsony. Mbola hoavy moa fotoana seho amintsika eto aseho amintsika eto ny zavatra nisy tany amin'ny 5 taona lasa, tany amin'ny 20 taona lasa. Maro amin'ireo lasana mba vitanao ohatran'izao io, tsy ohatran'izao na ny paoziny azy. Dia gagy iranona io irano. Mbola misy archive maro be ao fa anokana fotoantsika hijerena an'izany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amin'ny sabotsy sao mandray vahintsika Pasteur Isidore Andrianirina avy amin'ny église Rema de Madagasikara Jesosy tsy matity vadiny ratopokla apôtre Isidore izy no hiaraka amintsika eto ny tananao tahanany olona ny fadianina mihitsy angamba izany sa fantatra ihany ianao ny fadianina na dia tsy atao ohatr'izany le tehaka. Ataovy mirefitra tsara raha lasana bavy malala. Ouvert flosé tsara ny tombontsika. Be dia be ny azo fiara ato ato. Sotra ny tomova nivoaka amin'ny garage amin'izay ny fiara ny dada
efa ivelany eo le izy de ozy ata am'raha laha atao hoe fiaranao rapitso atao vaorina ny fiara koa no acte prophétique tsika fa ho fenotsika ny fiara tsika ny couloir iny aorina kely la zao ny namanao fenotsika ny tomobily tsika ty tanàny ty hoe aorina ny fivadikanina tsoy zay mivady a itoka atsoy zay mivady a iady fototra ny tranonao any atsoy zay mivady ivavaka ho an'ny épicerie atsanganao ho an'ny grossiste atsanganao ho an'ny business ataonao ho an'izay zavatra tsy azonay anatonana dia anao ndray no manantona miakatra ho ambony ao fa tsy maintsy mody ventiny ny rano atsankaina io 2023 io année de mariage mariage misesisesy misy mariage tokoa eto amin'ny 24 novembre zay a 24 novembre sa 23 izy iny 24 rairay am'izay fa amin'ny herinandro a omeko tsara ny daty fa mariage efa lehibe ry zareo a fa hoa masinina eto tsy tanora intsony fa efa lehibe fa ho ataony en règle tsara ny fiainany a eto anatrehan'Andriamanitra mafinaritra izy fety foana atao ato raha lasana bavy malala manonona tsy iso faty amin'ity taony ity tsisy anao garde malady satria narary any amin'ny hôpitaly ny olona ankoatrany ary na ny dokotera koa za tsy ho garde malady amin'ny 31 décembre eto mitsinjaka amin'ny anaran'i Jesosy averen'izao Jesosy io Mandresy miaraka aminao amen androantsika 100% hiditra anatina combat spirituel lohateny a Mandresy ny olo-mahery Mandresy ny olo-mahery zay ny lohatenitsika androany inao hoe azafady io Mandresy ny olo-mahery Mandresy ny olo-mahery zay no velabelarina androany dia hiditra ao anatina acte prophétique tsika hiditra ao anatina combat spirituel amaky soratra masona aloha isika atao amin'ny Genesis toko fa 1:10 dia manomboka amin'ny 9 fa 1:30 Genesis 11 manomboka eo amin'ny 31 zafady eo amin'ny écran tsika tahiny tompony eo amin'ny régie isa 2 3 nareo ihany hitavy samy hafa le sekoly ny anarana satria samy manana ny fanononany sy ny famakiny azy ary tera nitondra ny Abrahama zanany sy Lota zafiny tera nitondra ny Abrahama zanany inona ny zavatra hitatsika eo iza ny anarany rainy Abrahama zay sy Lota zafiny zanakiarana ary Sarai vonantony vadiny Abrahama zanany dia niaraka tamin'ireo ka niala tao orany kaldeana lazao hoe niala tao orany kaldeana ny marina zany ny tanyrazan'ny Abrahama dia io orany kaldeana io hankany amin'ny tany Kanana destination Kanana zany hoe i Abrahama niala tao orany kaldeana nitondra azafady itera rainy Abrahama vereno azafady zay nitondra any Abrahama zanany sy ny tariny iala tao orany kaldeana hoaiza azafady hoaiza tsara niala tany orany kaldeana itera rainy Abrahama
nitondra ny Abrahama sy ny tariny ho aiza tsara zavady destination ho aiza tsara ny destination ao point virgule dia tonga tao oarana izy ka nonina tao averenao zavady ho aiza ny lany taorany kaldiana ho aiza tsara dia tonga taiza izy dia naninona tao nefa ho aiza izy 32 miaraka zafady ary 500 taona ny andro ny ainany tera dia maty taoarana izy apetrako ty fanontaniany ty ho aiza avy taiza itera teo dia ho aiza dia tonga taiza izy teo dia naninona teo ametraka fanontaniana zao tonga tany Kanana ve izy naninona taoarana izy teo nefa ho aiza ny destination any nefa ny andro nomena Andriamanitra azy 4 taona 500 taona manana destination mazava tsara izy hiala eto orany kaldiana ho any Kanana fa tsy tonga tany izy fa tonga teo arana izy dia nonona teo nefa ny andro nomena azy andro lava be fa tsy nahatongava ny tany Kanana tsy ho ambinina aminao ane zany raha lasana bavy malala fa manana destination mazava tsara ianao amin'ny fiainana tonga amin'ilay toerana tianao hatongavana ianao tonga somatsara eo miteboka tianao hatongavana ianao ary zany ny antony ty combat spirituel ity andresan'le olo-mahery zay miazo tanao aoarana hatongavanao any Kanana raha lasana bavy zay teboka tsy tonga ny ray aman-dreninao enao no tonga amin'izany zay fiainana tsy tratra ny mamanao na papanao enao no amaky an'izany enao no amakilay amin'izany enao no tonga amin'izany amin'ny anaran' Jesosy avy any Nazareta halleluja halleluja sokafo ty dialitary ty sokafo jereo tsara fa be dia be ny olona manana vision amin'ny fiainana vision mirehatra tsara fahitana mazava tsara ao anatiny samiava manko ny fanirina sy ny vision fanirina za mba teo tonga ohatr'izao fa ny vision zavatra hitanao mazava tsara any anatinao ho tratrarinao fa betsaka ny maty any kanefa tsy tonga tamin'izany zany ny antony combat spirituel ataontsika zay ao anatinao dia ho tanteraka eo amin'ny fiainanao zay visionao na fahitanao dia ho tratranao amin'ny anaran' Jesosy avy any Nazareta faly nahita tao anatin'ny Baiboly fa Andriamanitra manangana zanaka mba ho tonga eo amin'izay tsy tonga ny ray aman-dreniny reraka ny taranaka raha mahantra noho ny ray aman-dreniny reraka ny taranaka raha ambany noho ny ray aman-dreniny enoy tsara raha resaka fianarana ny resahana raha teo amin'ny classe de seconde ohatra mamanao classe de première ohatra papanao ny janona dia reraka ny taranaka raha amin'ny classe de 3e ianao efa hijanona fa tokony hihoatra azy ianao ho tonga amin'izay tsy vitany ianao ho tody amin'izay tsy todiny ianao raha misy amintsika eto ohatra tsy nanana baccalauréat ray aman-dreninao fa ianao tonga hatrany amin'ny bac plus 7 amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta tapitra mihitsy ny tableau amin'ny fianarana alleluja raha anao paramède ianao tsy andeha tady asa eto sy aroa tsy ahita dia rehefa avy eo manao infirmier kely mampiome fa ho tonga hatramin'ny atao hoe professeur anana clinique cabinet médical anao manokana manana fitaovana ampiasaina misoratra amin'ny anaranao ny amenina anao tsy maresy lahatra tsara raha lasana bava raha gargote kely mivarotra kafe tapany mofogasy anankiroa ny fidiny olona eo raha manonaka telo ny seza eo aza mangozohozo misy olona 7 mividy zavatra eo dia lansady ny siramamy
eny tsara raha zany no nameloma ny mamanao anao satria maro amintsika zao a tena tsembodratsy mamanao papanao namelona anao mba hanosika anao amin'ny fianarana ary nanao zay ho afany izy sasany mety miasa jorofo ny mamany miasa lojy ny mamany mba sasany aza mety nanao dokera mihitsy ny papany mba alasa lavitra anao hatonga anao anana fiainana tsara ankehitriny ianao miona amin'ny Jesosy iotra lavitra anao izay refinisy ny ray aman-dreninao zany ianao amaky limite anao raha lasana bafy ary miangavy anao ento miakatra ny ray aman-dreninao rehefa tafakatra ianao satria misy ray aman-dreny niaritry ny mafy tsy nitany roenatra tsy nalala menatra amina asa ivelomana mba hamelomana ankizy lehibe ianao zao asa manaiky raha tsy tafavoaka ianao efa miaraka amin'ny Jesosy ianao tenenina namanao avoto ny reninao sy ny rainao raha mbola velona izy raha ankizy malala mbola mianatra ve nareo zao mamoaka vola tsy toko tsy foroana ny ray aman-dreny miaritra ny mafy ny ray aman-dreny anosena raha mbola mianatra ianao menara tsara idiro lal sady manompoana Andriamanitra tsara fa ny fiangonana tsy mamokatra mpivavaka ihany fa mamokatra olombanina ho an'ny firenena isy olombanina ne ivoaka avy ato anatin'ity firenena ity isy olombava-mahoaka ny Madagasikara ivoaka avy ato isy be ny tanàna ne ivoaka avy ato halleloja amin'ny anaran'i Jesosy lazao ny namanao isy olo-manjary mivoaka avy ato isy lehibe ny polisy ivoaka avy ato isy lehibe ny gendarmerie ivoaka avy ato isy lehibe ny komandana miaramila ivoaka avy ato isy mpanolo-tsainana filoham-pirenena ne ivoaka avy ato isy ambassadeur ne ivoaka avy ato mipetraka ny ampitany ranomasina ambassadeur rehefa ikarakara visa isika dia anao no antsoina ary na defa ambassadeur zay anao mbola manana respect amin'ny ray aman-dreny ara-panahy papa maman zanaka ianatra ny ivelany ianao fotsiny ny antsoina hoe soniafo ny vizany zanakay mandre avera lasana bavy malala tsika tsy mpivavaka mampome misy dikany mato mifadianina 30 andro tsika raha lasana bavy malala tsy hoe mba ahery fotsiny ny fanahintsika fa andresy sakana isika andresy barriere andresy limitation tsy frériany ty fivadikaniny tika rehefa tapitra ny 30 dia izeste zana vita 30 ny anao 15 resika anao tsy zay fa isy zavatra hitranga ao ambadika zao Andriamanitra manangana taranaka iotra ny ray aman-dreniny i Abrahama niala tany orany Kaldeana hoaizy izy teo ho any Kanana nentina i Lota zafiny sy i Abrahama zanany mba misara vinantony vavy fa rehefa tonga tao hahana izy dia naninona teo nonina teo firy taona nefa ny andro ny mena azy 10 amronja hafa manko hoe 10 taona ihany no nomena azy fa ry andro ny mena azy io tokony natongavany tany mihitsy fa nisy hery teo natafajanona azy teo ary ny hafarany maty teo ny vision reko ato anatiko dia 400 000 membre ity boeny aty mipino ato amin'ny fanainy voninahitra Alleluia. za tsy onona eto arana fa tsy maintsy tonga amin'izany Kanana izany ary zany ny amola volanan'ireo ankizy eo ambon'ireo sahady reo tsy azo ahilikiliky reo fa reo ny avenir ny fiangonana ireo afaka 5 taona reo efa mpiara-miasa matanjaka ho formena itoroteny ireo hitarika fotoana ireo tona fiderana ireo ry maîtresse école de dimanche école de sabbat zao asio toroteny ao ambony ao zareo mangetaheta tsara mihitsy angereo asio tore ihanina mitoroteny arina mitarika fotoana amen zany reo va manao amen tsara
Andriamanitra raha lasana bavy tia hitanao goavana, tsy omezany olona eto amboniny tany ianao. Taizy maty keo zany Andriamanitra maty tera tsy tonga tany Kanana. Dia leo asina Genesis 12. Genesis 12. Manomboka amin'ny andiny voalohany. Over flosé. Tay tomponareo. Miaraka nareo a. Ay aloha araka tsika aratsy foninareo. Isa roa telo. Aroy Jehova tamin'ny Abraham. Mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao eo aloha. Rehefa maty te dia tamin'izy Andriamanitra nyresaka i Abrahama zanaky tera. Enao anoy ny zavatra tsy vitan'ny ray aman-dreninao. Deux, miaraka isa roa telo. Dia tonga anao firenena lehibe enao io sady hitanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao. Teny hoe za io. Vonina amin'izany ve nareo? Lazao ny namanao ahatonga anao goavana Andriamanitra. Zay mbola tsy nitenenanao ahatonga anao lehibe Andriamanitra. Alehibe ny anaranao Andriamanitra. Ahoana moa zany voatononona ny anaranao dia anaran'olona goavana zany. Nisy taony papanay mba fantatr'olona kely tany Atamatavy. Ny anaran'ny papako tsy tononoko aminao. Dia misy toerana falehanay eny amin'ny faritany eny Atamatavy izy mpiasa mpanjakana efa ela. Vao mandeha fotsiny izy dia tsy mahafantatra azy ao. Dia vao mba maheno ny olona ianao zanakrano mba mirere kely ianao mba mahafantampantatra olona dia mba moramora kokoa ny fanaovan'ny zavatra amin'izay olona mahafantatra. Satria mba lehibe kely tao ny anarana. Fa ianao tsy lehibe kely fa ho anarana lehibe ny anaranao. Anarana lehibe ny anaranao. Teneno ny anaranao ho lehibe zany anaranao zany. Lehibe zany anaranao. Ho lehibe ny anarako zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Afaka ataonao anaran'ny gargotinao ny anaranao. Afaka ataonao anaran'ny grossistanao ny anaranao. Afaka ataonao anaran'ny bajajinao ny anaranao. Ya. Afaka ataonao anaran'ny epicerinao ny anaranao. Satria misy anaran'i Jesosy ao amin'ny anaranao. 3. Ary tay izay manisoanao fa hanozona izay manozona anao. Ary aminao no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany. Dia nandeha Abrahama. Eo indray nareo fa tsy mamaky tsony. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazainy Jehova taminy. Ary Lota koa niaraka taminy raso. Rehefa nandeha tera teo dia iza daholo niaraka taminy i Abrahama sy Lota. Dia rehefa nirany Abrahama dia iza koa niaraka taminy Lota. Ary rehefa 570 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Teo amin'ny toerana ny hafaran'ny papany teo indray izy ny nanomboka. Halleluja. Teo amin'ny janonan'ny ray aman-dreniny eo izy ny manomboka. Aizitsika zao 5. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zana-dralahany. Inona ny azona onona eo? Izay olona niaraka tamin'ny tera dia niaraka tamin'ny Abrahama zany hoe manohy ny mission tera izy io. Mba mifananan'izy rehetra. Eo indray fa zarerana mamaky ivoaka eto androany dia 5 isa roa telo. Dia niaingy izy reo ankany amin'ny tany Kanana. Ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Zany hoe izy ny tonga teo amin'ny teboka tsy tonga ny ray aman-dreniny. Ho tonga eo amin'ny toerana tsy tonga ny ray aman-dreninao ianao. Ho tonga eo amin'ny tanjona tsy tonga ny ray aman-dreninao ianao. Ho tonga eo amin'ny tanjona tsy tonga ny ray aman-dreninao ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta no itenenako an'izany eto amin'ity altara ity. Amen. Mitsangana daholo dia mijoro dia avereny zao.
Za tonono ny anaranao Isidore Andrianirina Justin. tafita. Za Za tonono ny anaranao Isidore Andrianirina Justin. Dia ho tonga eo amin'ny Thème ka tsy tonga ny ray aman-dreniko. Ho tonga eo amin'ny tanjona tsy tonga ny ray aman-dreniko. tunga eo amin'ny tazona sy tonga ny ray. Ho tonga eo amin'ny tanjona tsy tonga ny ray aman-dreniko. Tunga eo amin'ny tazona. Ho tonga eo amin'ny fiainana tsy tonga ny mamako, tsy tonga ny papako, fa za no tonga eo amin'ny anaran'i Jesosy. Mamaky limity aho, mamaky fetra aho. Zay fiainana nijanonan'ireo za iotran'izany. Sady ataon'izao ny tanao za iotran'izany. Ara-panazo zavatra zao za iotran'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ananako zay tsy nananan'ireo, azoko zay tsy azon'ireo, vitako zay tsy vitan'ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Tradrako zay tsy tratran'ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Mikamafy amay. Mazoto toerana. Tonga taiza izy? Tonga tany Kanana izy. Tonga tany Kanana izy. Fananinna itera no tsy tonga tany Kanana. Zay ny zavatra tokony hovaliana eto zao. Fa maninona izy no tsy tonga tao Kanana? Fa maninona izy ny tafajanona teo arana? Ary teo izy nonona mihitsy. Misy amin'ny fiainantsika tonga eto nonona tamina teboka anankiray efa 4 taona. Efa 5 taona ianao tamin'io kanao io. Dikan'izany monina mihitsy ianao io. Ao harana ianao io zao. Misy antsika eo fa 3 taona tamin'io kanao io. Dikan'izany monina eo mihitsy ianao. Ao harana ianao io zao. Aza malahelo ianao, aza kivy ianao, fa ho resentsika androany. Zay zavatra mampitoetra anao eo. Fa maninona ary zareo no tafajanona teo arany? Raha lasana bavy a zavatra hitako eo a, rehefa miaraka amin'ny olona tafita ianao dia mora aminao koa ny tafita. Tsisy ninona nataony Lot akory. Fa rehefa niaraka tamin'ny Abraham izy dia niara tafita tamin'ny Abraham. Amen. Mba miara tafita eto koa tsika raha lasana bavy. Mba miara tafavoaka eto koa tsika. Miodimy kely namanao ataovy mipoaka tsara, miara tafita eto tsika. Sa tsy zany? Miara tafavoaka eto tsika. Ary madame aza manaiky raha madama tsotro zany fa dame des valeurs. Ramsea tsy ho piasa ny olona foana fa piasa olona. Patron daholy. Alléluia, amin'io 2023 io maro mba atsoina sefo, atsoina patron. Efa misy amintsika efa ohatry zany, fa ngamijanona amin'izany. I Abraham efa hitan'Andriamanitra fananana fananana. Avereny kely izy teny. Fozy Andriamanitra za tsy janona amin'io, tsy amin'io ianao, tsy avelako hijanona amin'io ianao. Zay tsara. Aiza 5 azafady. Miaraka sika ary Abraham nitondra ny Sara ivadiny sy Lota zana-dralana mba amin'ny fananan'izy rehetra zay efa noariana sy ny olona zay efa azo ny tahoarana. Zany hoe Abraham efa nanana fananana sady nanana olona. Fozy Andriamanitra hitako manana ianao ary hitako manana olona koa ianao, fa izao za tsy afa-po amin'io fa ianao mbola hitanao alehibe ny anaranao tsy ampy le mahasefo anao androany, tsy ampy le mahapatron anao androany, fa mbola hitonanao lavitra ao izy Andriamanitra. Efa marinareo amin'ny FV ozy izy fa lavitra, mbola lehibe ny fiangonan'io mbola agoafanan'io. Alleluia, alleluia. Lazaony namanao mbola hitonanao lavitra Andriamanitra. Marina hoe efa misy zavatra azo jereny eo amin'ny fiainanao. Teneno izy, marina fa efa misy zavatra azo jereny eo amin'ny fiainanao.
fa Andriamanitra tsy hijanona eo fa mbola hitondranao lavitra izy ny mino an'izany taovatra izao ny tany eny etiketsa tsara. Halleloja, halleloja, halleloja. Mpitino ny tanantsika. Fa maninona nonona teo haran'izy? Programany ve zany? Misy amintsika tsy programanao mihitsy ny janona amin'ny fiainanao androany io. Fa maninona eo ny misy anao androany? Ao amin'ny Lioka toko 1:10, 1:20 tsika mahita zavatra. Jesosy eto no miresaka. Aoka tsisy olona iray mahita ka tsy hamaky. Isa 2:3, raha ny mahery mivonona amin'ny fediany no miaro ny tranony dia tsy haninona ny fananany. Fa raha avy kosa izay mahery noho izy ka mandresy azy dia alainy ny fediany rehetra izay nitokiany ary izay azo no babo dia zarainy. Jesosy mitantara an'io raha ny mahery. Amin'ny Baiboly teny frantsay izy l'homme fort. L'homme fort. L'homme fort. Dia zay mahatonga nandika amin'ny teny gasy hoe olo-mahery. Raha ny olona mahery izy no mivonona amin'ny fediany no miaro ny tranony dia tsy haninona ny fananany. Asio vatandelahy eo amin'ny 4 azafady. Manketo vatandelahy anazavako azy tsara dia manao boribory ianareo. Dia aleo ianao efovoana asivo anankiray mba matana ranjaranjanana. Tsy hoe tsy ranjanany akory era latavita. Somary mbola zany kely izy. Ao avereny le verset teo. Raha ny mahery mivonona amin'ny fediany no miaro ny tranony dia tsy haninona ny fananana. Raha latavita zany trano. Dia reto indray ohatra le olo mahery mivonona amina fediana miaraka amina sabatra, miaraka amina basy, miaraka amina vivy, baton sy ny tariny. Toizatsika somary fampitantany nareo 4 amin'ny raha laza vady. Fa raha avy kosa izay mahery noho izy ka mandresy azy dia alainy ny fediany rehetra izay nitokiany izay azony babo dia ho zarainy. Ny zavatra zavainy Jesosy eto dia miresaka izy fatotra. Fa tsy afaka zavatsara io raha tsy miditra tsika amina verset anankiray hafa. Marka 3:27 azafady. Marka 3:27 miaraka tsika. Kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-tranony mahery ka hanrobany entany raha tsy hafatony aloha ilay mahery dia vaharobainy ao an-tranony. Aza alana mihitsy le verset aloha. Kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-tranony mahery. Le olo mahery resahany Jesosy eto dia fanaratsy. Inona tsara zavady? Fanaratsy na devoly. Ary inona le entana nitazominy le fiainan'le olona. Fa raha te ny destiné anao, ny fiainanao, ny anjaranao no nitazominy. Fa raha te hiaka ny anjaranao ianao ozy dia tsy maintsy ataonao inona aloha ny mahery? Fatorana. Zany hoe tsy tonga dia le anjaranao no alainao. Fa ireto olona 4 amin'ny raha lahy reto atao inona? Fatoranao. Dia rehefa voafatotra anao reo dia robainao amin'izay ny anjaranao. Mazava ve? Zay le hoe combat spirituel ataontsika amin'ity volany ity. Ny anjaranao zany nitazominy ao. Mety resaka tokantrano ohatra. Ianao te hiditra ao anatina tokantrano fa ny fiaina tokantranonao tazominy ato. Taovy mafy tsara ny tanareo. Fa misy olona ny resaka aminao
hoe za mpiakatra anao vady tiako ianao je t'aime bébé karamako jiaby ambarako anao anao anaovako trano ndana mijery tokotany ozy fa vidianako tokotany ianao bébé zaho any amin'ny babanao ndraiky mamanao any omeko anao carte vizanakay carte bancaire niresaka tsara mihitsy vonina tsara dia efa nifankaty teny dia efa nanana nofo tsara ataontsika hoe olona avy any ivelany dia efa hitanao io anao mandeha fiaramanidina io anao fa nividy tany aria Atanamboasotema efa nampitady tany panery ianao efa niova mihitsy na ny fomba fiteny sa koa ny mba jerevinareo tany any nefa ianao teo mividy filao ery amora feno ary ery ambany ery ianao mividy filao teo tamiko teo miova hatramin'ny langagenao sa mba jerenareo tany 500 mètres carrés azalahy ohatriny mamapiditra jiro miova ny langagenao mandriavy ianao raha lasana vavy malala satria misy misponsa ao efa nanonofy dia ny zavatra nefa efa nahazo anao tany aloha tany ravala izy teo zany hoe ty am'izay masoandro miposaka ty i Mont Soleil ny fiatsona ho anazy hoe Mont Soleil any amin'ny WhatsApp-nao any ny anarany Mont Soleil sendra manao dosy ianao maneno ny telefône anao misy miantso anao iza Mont Soleil zany ono aza raisina fo soleil nakay io dia tampotampoka teo raha lasana bavy malala totsy ny antso izy antso ianao izy misonina libre eno zany anantona tsy tafiditra mihitsy tsy possible ny atongavanao amin'io fiainam-pitiavanao io raha tsy robaina avoay am'izay le anina zaboty raha tsy maninona raha tsy fatorana aloha lay mahery izy aloha zany ny fatoranao reto sanatrian'izany tsy reto le olona fa ohatra dia manzava aminao ve dikan'izany komba aloha ny mila ataonao raha lasana bavy malala tsy manaikinaiky an'izay olona hitanao fa komba aloha mandriavy averiny tsara komba tak zany asa zany ty olona ty aloha asa enao zany isaky ny misy asa tsara dia votsitra foana raha mbola karaha mana resaka 5 millions dia mety aminao fa raha voaresaka hoe vola 20 millions 30 millions 50 millions 100 millions tsy possible satria misy mahery miazonao raha karaha mana 25 000 tsotra kely aminao zany karaha mana 2 millions mbola tsotra aminao zany karaha mana 5 millions mbola tsotra aminao zany fa raha voaresaka hiakatra 20 millions tsy tanteraka 50 millions tsy possible oresenao ny impossible manomboka eto tsy androany ihany fa manomboka eto isy komba mitohitohy ataonao manomboka eto ampiangonana sy ny andavanandro na hoaniny mba tsy andaingako aminao averiko tsy eto ihany fa isanandro ianao mikomba ambara-pahitanao io ny Mont Soleil ianao ayayayaya le soleil resako aminao tsy voatery olona fa mety asa mety contrat lehibe mety fiainana tsara tsy fantatra hoe inona entreprise mety asa mpanjakana ambony misy olona rehefa hiditra asa mpanjakana ambony amin'ny karama be tsy maintsy anome 25 millions 22 millions fa rehefa Andriamanitra momba anao na tsisy ariary aza avoakanao Andriamanitra mipositionne anao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta ireto olo-mahery reto zany atao inona aloha afatra ireto fa tsy possible ny azahoanao an'ity za zao amin'io volana ambony amin'io taona ambony io tsika mila mahita mba arivo mahery amin'izay tsika atao mifanay ny voninahitra
Tsy voandroany nanao ny fisako an'izany. Efa misy teny amin'ny 3 taona lasa, 4 taona lasa, 5 taona lasa. Fa maninona tsy tonga eo. Dikan'izany misy inona eo? Misy olo-mahery eo. Dia atao inona le olo-mahery? Mila afatra ireto olo-mahery ireto atongavantsika amin'ny ry arivo-ry, amin'ny ry mega eglizy-ry, amin'ny anaran'i Jesosy. Zay no mahatonga ny asa. Misy taona miakatra fa mijanona eo arana. Tsika efa niala tany oran'ny Kaldeanina fa tafajanona aiza? Arana. Oh! Tsy maintsy miala eo arana isika manomboka androany. Tsy maintsy miala eo arana. Avereny za tsy maintsy miala eo arana. Za tsy maintsy miala eo arana. Tadideo inona le arana misy anao amin'izao? Inona le arana? Aiza le arana misy anao? Inona le arana misy anao? Mety zaza anaty kibo, tsy tratranao mihitsy. Tokony ho bevoka ianao, na tokony hazo zanaka ianao, fa tsy tonga eo mihitsy ianao. Efa nisy zaza tao anaty kibo fa votsitra foana. Efa nisy zaza tao anaty kibo fa afaka foana. Matoa afaka foana. Misy inona eo? Misy olo-mahery. Tsy renin-jaza tsony ny tadiavinao. Tsy renin-jaza tsony ny tadiavinao hanotranao. Tsy dokotera tsony ny tadiavinao satria efa betsaka ny traitement nataonao fa tsy nahasoanao. Fa misy olo-mahery ao ambadikio. Mila afatoka ao. Dia robainao amin'izay ny entana. Inona le entana? Le zaza kely. Samy manana ny zavatra ho robaitsika isika io. Ao anatin'ny ty 3 andro na fivadikany ty 12e jour androany. Malemy ny mahery ao ambadika zao. Malemy ny mahery ao ambadika zao. Malemy ny mahery ao ambadika zao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Averena lioka teo azafady. Lioka. Raha ny mahery mivonina amin'ny fediany no miaro ny tranony dia tsy aninona ny fananana. Zany hoe io mahery io zany mivonina amin'inona? Fediny hoe tsy avelana io. Tsy tonga aminao zany io zavatra andrasanao io. Zay no mahatonga ny olona tsy tafiditra izy amin'ny tokantrano. Na inona nataony. Tsy azony mihitsy raha vao chiffre d'affaires ambonimbony ny tadiavina, tsy tonga eo mihitsy izy. Bricole mahita vola hoentina mody foana izy raha vao voaka ny trano. Teo zany vadin'izy indray aloha dia mahita vola foana mahery mamelombady amanjanaka aloha izy iny tena tianay mihitsy. Tondra 50 000 lamody, 75 000 lamody. Fa asa ozy le mahery. Tsy possible. Tsisy olona tsy ho afaka zany eto raha lasana bava malala. Vadinao mety avelany mandalindaly tsy nailay ao an-tranonao fa hipetraka ao aminao ve ozy tsia? Tsy mahazo mipetraka aminao zany iny. Misy inonao? Misy olo-mahery. Dikan'izany raha tonga eto aza mionona fotsiny efa tonga atao mifanainy voninahitra efa mivavaka zao. Combat spirituel. Combat spirituel. Miady ao amin'ny tontolona fanahy. Amin'ny alalana teny. Amin'ny alalana finoana. Amin'ny alalana hetsika ara-paminaniana. Amin'ny alalana fanatitra, sakrifisa, altara, fahamarinana, fibebana. Halleluja. Famelan-keloka. Arma daholo zany rehetrarehetra zany. Tsy ampin'olo hoe mifadianina fotsiny. Ndraindraiky atsika mifadianina fotsiny. Dia juste hoe tsy mihinan-kanina dia ampy. Fa nga vitan'izany. Grève de faim zany. Iza tompo tsy hinan-kanina. Tsy maintsy ataonao io zavatra tadiaviko. Tsy aty amiko ny grève ozy Andriamanitra. Grève ny anao zany. Fa le izy mifadianina sady mivavaka mitolona. Manao hetsika ara-panahy, hetsika ara-paminaniana, hetsika ampinoana. Luka 11:22. Fa raha avokosa izay mahery noho izy ka mandresy azy dia alainy ny fediny rehetra izay nitokiany. Alainy ny arma rehetra izay nitokiany. Ary izay azonao babo dia zarainy. Izy ary le mahery noho izy. Enao io mahery noho izy io.
tsy Jesosy fa ianao. Eno tsara teneno hoe za le mahery noho ilay olo mahery hoe za le mahery noho ilay olo mahery. Eno tsara zany rasanay Jesosy ny amany io problème manao io eo mararaka atsika satria miandry an Jesosy isika. Ianao no asainy andresy ny olo mahery io. Ora lasaina bava devoly tsy adversaire an Jesosy fa adversaire anao. Na tany an-danitra za tsy Jesosy akory niady tamin'ny devoly. Matsiaro ambany izy raha hiady amin'ny devoly. Tsisy dikany aho. Izy ve dia hiady amin'izay ny foroniny. Tsisy dikany aminy. Fa i Mikaela sy ny anjelany niady tamin'ny dragona sy ny anjelany. Ary tsy naresy any Mikaela sy ny anjelany. Jesosy dia laza indro izao nahita ny Satana latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra. Izy zany nijereny io combat io fotsiny. Dia rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany izy amin'izay mikomba aminy satria efa olona izy, zanak'olona ny anarany taty dia nediavany amin'izay. Ny aina tamin'ny atao humanité izy, être humain izy tety. Fa tamin'le madio anazy tany an-danitra tsy adversaire ny mihitsy io, tsisy dikany aminy. Fa rehefa naka endrik'olombelona izy vao azony devoly ny diavany. Fa devoly izy moa niady amin'Andriamanitra raha lasaina bava. Oh, notre Dieu est suprême, souverain, grand Dieu. Tsy Andriamanitra no miady amin'ny devoly fa ianao. Ary zany no maresy pino maro satria mametraka niadiny amin'Andriamanitra. Enao no nomena hery fahalalana fahasoavana. Enao no miady amin'io. Ny amenanao tsy mampahery atsara raha samy fadianiny tsika io. Sao dia verinao fa ninana tampoka io. Zany no mahatonga pino raraka taraiky tavelana tilavaka satria miandry an'Andriamanitra moka azy ao. Yey religion taloha zany hoe miandry ianao Andriamanitra oviana vao afaka ato. Izy Andriamanitra tsy haiko mandra-pahatonga sainanao. Ity combat spirituel ity gravy amin'ny Satana ity. Be dia be zavatra bloqué misoka atrato mivato ato. Fa leo tena i combat mariny ianao fa tsy hoe tonga eto fotsiny. Averene combat. Tsy miandry en'Andriamanitra hiditra an-tsehatra. Hozy izay raha avy izay mahery no izy. Izy le mahery no izy. Ianao. Dia ianao amin'izay maninona? Amatotra ny mahery ny azona ny zavatra nitazomin'io. Dia alainao amin'izay ny fananany. Iza le fananany, le zavatra ny bloqueny. Le fiainana ny bloqueny. Alainao amin'izay. Ny anjaranao ny bloqueny. Alainao amin'izay. Ny nofinao tsy navelany réaliser. Alainao amin'izay. Ao ambadiky ny combat misy réalisation na rêve. Misy fatanterahana nofy. Ao ambadiky ty combat ity misy fifaliana. Fitomanina lasa fifaliana. Fahafahabaraka lasa voninahitra. Faharesena lasa fandresena. Amin'ny anara mahery ny Jesosy. Fa mila mikomba. Tika zany fadio ny malemilemy. Fotoana reradreraka indraindray. Ary andalovantsika rehetra io afa-tsy hainao rery tsy za rery. Satria ny zavatra mahazo manko tsika tsy nona fa tsika reraka. Raha ianao zany mbola matsiaro nona amin'izao dia manana olana manokana amina resaka tsy fantatro hoe vavony sa inona sa tsy haiko. Fa tsy tokony ho nona zany tsika. Zaza omaly misakafo ao an-trano. Mihinana efatra sotra dia tsy tafiditra intsony. Nefa ny etaetanao zany tena hoe inana mihitsy androany. Asiko ranona pango za olona tia ranona pango. Asiko ranona pango mafana. Mbola asiko ranona pango glacé satria za koa tia ranona pango glacé. Atony mangotraka, atony glacé.
Nanay vadika efa mananatra nahaza fangaro ny mafana sy ny mangatsika fa misy motera io ny kibonao rehefa avy ao. Satria anao zany avy ny fadianina ianao dia mba midejeune amin'ny hariva tiana hohanina daholo izy mianakavy zao. Aza mifampijerijery fenao koa anatiny. Halleloja. Sa tsy zany? Atony ranona pamo, atony jus. Mbola asiko voasary koa eo. Asiko mahandro paty zany. Asina paty dia atody misy kapohana ao anatiny dia asina œuf dur dia ozy hoaniko zarery tianao fa tsy meko reto ankizy reto frety efa ninana hatramin'ny maraina. Mahidy tampoko zany mihitsy ato amin'ny alina. Ninana efatra sotro tsy lany akory. Io rakizy tsy atsara-panala izy fa izy tsy ninany. Ale efa vony tsy tafiditra. Zany hoe ranomarina zany ianao sa malany akory sa tsy zany? Ary arakaraky ny ansoany io fotoana io vao maika mihidy io. Vao maika mihidy io. Ka ranomarina tsy nona fa reraka. Ary zavatra hitako dia zao, raha vao ianao eo ambony fandriana vao maika malemy, manaraka n'iny karakteran'ilay kidoro iny ianao. Raha hitsotra ihany aleo mitsotra amin'ny zavatra mafy. Fa raha vao eo amina kidoro dia malemilemy eo ianao ohatra n'iny kidoro iny. Sy taona ianao mamono labozia isaky ny mihetsika. Reraka izy manao an'iny. Izay koa moa miaka midina amin'ny escalier io. Atsy ambadika atsy. Dia misy taona raha vao ekenao le arerahana, tsy mavita amin'ny combat ianao. Fa zany hoe ny andro fotoana mandrapatonga ny amin'ny enina. Fifadian-kanina nataonao fa tsy vavaka sy fifadian-kanina. Ka le izy jeûne et prière. Fifadian-kanina sy vavaka. Fa tsy fifadian-kanina fotsiny fa tsisy vavaka. Fa mezaha misetrasetra foana. Misy taona mandefa feonkira. Misy feonkira mampahazo aina isanandro satria mivavaka rehefa leva gotra ny napatory. Aleo vaiko an'ilay feonkira gidragidry reny izy zany. Misy feonkira malefaka reny. Enao lay alpha sy omega. Mampahazo aina isanandro. Fa rehefa levanao iny ny odimasonao anankiray aloha manomboka miraikitra. Enao lay alpha sy omega. Tsy azonao zao ny nakainao io fa natory 10 minitra. Napatory le feonkira. Zay makomba anazy angera lasana vavy malala. Mandeha tsara ve ianao? Misy taona ianao mila zavatra mila mafimafy mila choc. Mba mitsangana ianao. Alefanao tsy fantatra hoe hira fiderana, vavaka amin'ny teny tsy fantatra, manomboka mitsangana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tsy tonga ny ray aman-dreniko, tonga ko amin'izay. Zay tsy tonga ny mamako, tonga ko amin'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Avereny combat. Ianao le mahery. Avereny tsara le lioka teo zavady 11:22. Raha avokoa izay mahery noho izy ka mandresy azy. Dia alainy ny fediny rehetra zay nitokihana. Tika zany mila fantatra daholo ny fedina ny tazomin'ireo mahery ireo. Alainao, mila identifienao ny fediny. Mila fantatrao ny momba azy. Misy zavatra inandray tsy afaka. Tsy fantatrao le fahavalo. Misy taona teto zao ny vavaka. Ozy ateto. Misy olona ao tsy mety miteraka. Fa nisy olona tany ambadika anaka-popety. Dia nitsony romo ny fanjaitra teo amin'ny kibon'ny popety. Dia nanonona ny anaranao izy ary ianao niraisinao treny popety iny. Dia nitsitsihany mba tsy teraka. Dia vao niteny an'izany dia nisy nika atao amin'ny overflow be tao. Satria nanino tratra ny fediny.
dia raha voatratra ny fediny na laina ny fediny ary azo alaina amin'izay zay babony amin'izay. Ianao le ny baboiny zao no alaina amin'izay, ny zanakao ny baboiny no alaina amin'izay. Dia niraisiko le olona rehefa avy eo, ty zay le fanahy tao, ty olona ty zay fanifatorana lamba mena ny kibony. Sara zany tany ambadika tany fatorana lamba mena eo amin'ny sara, eo amin'ny kibo mba tsy teraka le olona. Zany tsy vitany tompo ao eo taranaka. Andriamanitra tsy global loatra zany. Andriamanitra tsy généralisena ohatry zany. Fa misy dikany matoa misy ny Genesis hatramin'ny Apokalipsy. Natao vakiny dia natao diniana, natao meditena. Raha lasana bavy Andriamanitra généralisena ohatry zany. Josoa dia nasaina hitondra firenena Josoa. Fa ny zavatra nasaina Andriamanitra nataony dia zao: aoka tsy hiala eo amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, ary saino mandraka rivo hitandremanao zay voasoratra ao aminy. Raha izany dia lavrary ny lalanao sady ho ambininy. Amin'ny Baiboly teny frantsay, médite les jour et nuit. Meditena, dinihana, lalinina, fakafakaina, fa ao no ahitanao ny soratra masina. Alléluia. Ary misaoran'ny tompo ianao raha tonga eto. Fa eto jerena hatramin'ny atsipriany ireo fediny ny favaly rao. Mahitanao afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mianjera amin'ny tany ny fedin'ny olo-mahery. Ary robaina ny entana. Alleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha avy ozy zay mahery noho izy, verina le verset, ka mandresy azy vahana amin'izay ny tanana azafady, dia alainy ny fediany rehetra, aza mbola esorina aloha, aza mbola esorina. Izay notikiany ary ny azo no babo dia azarainy. Afaka amin'izay. Zany ny zavatra hitranga aminao atoato. Resy ny olo-mahery, lavo ny olo-mahery, rava ny olo-mahery, ibata ny anjaranao ianao atoato amin'ny anaran'i Jesosy. Mazoho toerana. Vavaka anareo ato sy nareo le devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, zanak'Andriamanitra. Mazava aminao velisy. Ijery amin'izay tsika zany anao identification tsika, ijery an'ireo karazana olo-mahery reo. Dia hiditra ao anatina komba isika. Tsangana vetivety aloha. Azava ao amin'ny namanao ny fandiny teo. Samy mifampiresaka, azava ao amin'ny namanao ny zavatra azonao teo. Amin'ny anaran'i Jesosy, raisan'ny toeranao azafady. Avereny hoe za ny mahery noho izy. Za ny mahery noho ilay olo-mahery. Zay mahatonga rehefa anatina fotoana navavaka reny tsy fiankira malefaka reny intsony angatahako alefan'zareo fa misy rito amin'izay angatahako sokosy. Dia jereko tsara fa rehefa mandeha ny miaraka amin'ny ao mihitsy ianao rehefa mivavaka tena misy setrasetra.
misy fotoana rehefa malefadevaka iny feonkiriny iny anay na ianao koa malefadevaka mitovy amin'iny ka combat nefa le ataontsika eto hafa le hoe maka inspiration na maka révélation hafa iny fa ianao anrava ny fedininy mahery mila misetrasetra ianao Jaona voalohany 4 miaraka isika anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao zay reo tsara ianao efa nametrahana Andriamanitra zavatra any anatinao any dia lehibe ozy izay ao aminareo misy Andriamanitra ao anatinao ao dikan'izany ianao mila tsy matahotra ny Satana ianao tsy matahotra n'ilay olo-mahery ianao fa lehibe ny ao aminao noho ny eo amin'izao tontolo izao miangavy ianao tsy atahotra ny devoly tsy atahotra ny Satana misy fotoantsika matahotra mankony anay devoly anay eo raha vavy aggravenao amplifienao agrandisenao tsy mila matahotra ny Satana ianao fa lehibe izay ao aminareo afaka mikomba tsara ianao raha lasana bavy malala ahoana no mahatonga atsika ahery no izy voalohany sika manana an'Andriamanitra faharoa mila manana fahalalana Baiboly dia milaza be hery ny lehilahy endry ary mitombo hery ny olona manam-pahalalana zany hoe miankina amin'ny fahalalanao ny herinao ao ny vavaka fa ho ihany koa ny fahalalana raha mahita zazavavin-drano ianao ery amin'ny village ery tsy mitsoka tsony manomboka izao fosy Andriamanitra lazaiko anao fa rehefa milefa ianao dia anjehana iza izy nefa nahita alika ka tadiaviny alika ho vovozina dia rehefa avy eo anao nilefa dia nenjehana ataovy ambony ny tanany abidino ary tamin'izaho mbola mpianatra tany amin'ny kilasy ambany tary tany ambany ravin-kazo rehefa mandeha mianatra zay dia misy lalana misy alika ary zaho matahotra alika 100% tamin'izany fotoana izany satria izay tsy mba tsy ary nitaiza alika zay hatramin'ny androany ary zay koa tsy taiza mihitsy fivampy anay zanakay 5 tsy midika akory zany hoe aza mitaiza fa miankina amintsika io satria mitaiza andreo efa manahirana mbola ampiana alika ray koa na roa zany akory tsy midika tsy azo atao fa afaka miompy tsara ianao amen ve sao dia misy anova resaka anay rehefa avy eo za tsy niteny an'izany mahita dia rehefa za tonga kaiky le alika dia miandry namana andalo eo satria atahorako satria izy matory atoandro raha vao hitany azy zany dia jereny dia za jereny iny avoaka ny lelany dia manomboka manao démonstration eo izy dia misy namana avy any dia manarakaraka aoriana an'le namana za koa tsy miteny akaiky le namana hoe matahotra an'io alika io fa sambo amin'seho mafy fa manaraka farafarany any dia fantany any hoe matahotra ity dia misy mitenina aza matahotra ary aza milefa fa raha vao milefa ianao dia enjehany tsy zany mihitsy io izy zany mahafantatra hoe ity mavozana ka misy amin'ireo raha bavy miseho mafy be ao an-trano amin'ny vadinao kanefa raha tonga eo anatreny alika ambadiky ny vadinao ianao tazominao ohatran'izao mihitsy ny vadinao ary ny vadinao tsy ahoany fa ianao ny tadiaviny satria ianao matahotra azy ny baiboly dia mampianatra aza matahotra azy ozy
fandrao ataoko mangovotra eo anatrehany ianao. Indro zanao ny andronao toy ny vatolampy ary ny tarehinao toy ny diamondra. Fa aza matahotra azy fandrao lasa mangovotra eo anatrehany ianao. Aza tahorana ny devoly. Aza tahorana i Satana. Lasa onona manao aza matahotra ny devoly. Vao niteny an'izany dia nahita frapo mafy be avy tany pa amin'ny lohako fa tsy tafiditra le izy. Tonga dia tsy faly Satana satria hitany hoe manomboka tsy atahotra azy ianao. Ny zavatra tiany Satana manko pino matahotra azy. Dia pino manana bolana hoe tsy kely lalana ny devoly raha vavy ah. Tiany reny ah. Devoly tsy kely lalana raha vavy ah. Dia reny amin'izay ilay mitatara hoe misy zavatra marary anaty kiboko ato mandendeha. Rehefa avy eo izy henoko mamaly amin'ny lamosiko ato izy io. Sa tsy haiko raha mahazo anakay fa fanimpanina zany vao mifoha marandray fanimpanina. Tsy haiko aminao any fa taminay tatoato blocage. Reny pino ty hafan'ny devoly hoe bravo. Mandehana mivavaka amin'ny Pasteur Isidore fa toy izy foana zany fisainanao zany. Mbola toizany koa rehefa avy eo. Sa tsy haiko mihitsy raha mahazo anakay fa za adiniko foana manalo ampahafolo-karina ezaka za mahazo vola. Tanao resaka ataony tsisy zavatra manjary. Raha lasana bavy tiana devoly ny olona loatra zany. Fa ny olona manomboka miteny ao anatin'ny ty 30 jours ty tsy mifarana ny 30 jours misy zavatra mipoka eo amin'ny fiainako. Izy amin'izay devoly inona? Fa ny devoly tsy avelako ahita lalana eo amin'ny fiainako zany. Mbola miteny an'izany koa ianao fa hoana? Misy tsy mahasahy mijoro vavolombelona ny sasany. Vao mijoro vavolombelona ny ianao tonga dia efa samboriny devoly fijoroana vavolombelona. Misy olona tsy hainao fivavahana avitay zany manambotrambotra fijoroana vavolombelona zany. Samboriny devoly fijoroana vavolombelona anao zany raha vavy. Samboriny ono. Hitany misy karazana pino tsy fantatra hoe pino avy aiza izy io. Miderany tombo dia rakofana amin'ny rano Jesosy indray no ilay fiderana. Andao rakofana amin'ny rano Jesosy zany fiderana zany. Avy aiza daholo zany fampianarana zany. Dia rehefa jereo ny fiainana zareo no tsisy mandeha amin'izay lona satria hitanao langage na pino mirefarefa ary amin'ny fasika be ary mihitsy. Mandriana avy ty toerana ty dia amokatra olona grande ho an'Andriamanitra. Lehibe ny ao aminao noho ny ao amin'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy efa any Nazareta. Lazao ny namanao ny fijoroana vavolombelonao tsy ho samboriny devoly zany hoe. Ny olona vao miresaka aminy tonga dia matahotra. Fa avy mijoro vavolombelona dia tonga dia miteny izy mivavaha tsara ianao raha vavy tamin'ny fijoroana vavolombelona nataonao teo iny a. Tonga dia midobodoboka ny folo anankiray matahotra. Dia noho n'ilay tahotra ny potika koa izy rehefa avy teo. Misy mpivadina nantona indray andro tany amin'ny sapa-piangonana zay nivangiko. Zaho ozy pasteur nanome pulpitra ho an'ilay fiangonatsika. Dia ozy izy pasteur anay zanaka ara-panatady tamin'ny fotoanandro. Hoe tsy ho tiany devoly io zavatra nataonao io. Inona ilay tsy tiany devoly? Ianao ilay nanome pulpitra. Tsy tiany devoly io fa vavaha tsara ianao. Dia tao ambadika izany izy fiainana tsisy mety mihitsy izany kosa hoe varanga dia mba mety. Tsy mba tsodrano no nomena olona fa tsy tiany devoly ny zavatra nizarainao tamin'ny olona. Maninona raha miteny hoe nahafaly an'Andriamanitra ny zavatra ataonao zao. Vao miteny an'izany ianao dia misokatra ny fon'ny olona, mino ny olona fa ninona Andriamanitra anao zavatra eo amin'ny fiainany. Fa raha zany hoe tsy tiany devoly io zavatra nataonao io dia ino amin'izay zavatra mahazo anazy atahotra izy io mpiteny devoly ah. Ovay ny langagenao manomboka androany. Mamorona atmosfera mpiadanana fahagagana fitahiny amin'ny alalan'ny zavatra teneniny vavanao fa tsy atmosfera hitondra tahotra eo amin'ny fiainany olona.
ray minitra mbalona zavatra tsara eo manodidina anao. Alefa tsangana daholo aloha. Mitsangana. Ray minitra. Milaza zavatra tsara eo manodidina anao. Mamorona atmosfera. Ataovy miova mihitsy ny endriny rehefa miresaka ianao. Ao ny ankizy ao ambony samy miresaka. Tsika rehetra eto tanàna. Nareo ao amin'ny internet. Mikamafy, alléluia. Alléluia. Mahazo place zay nitsangany. Avereny lehibe ny ato amiko. No eo amin'izao tontolo izao. Maharesy ny olo-mahery aho. Eno iara lasaina mba fandevolona ataon'Andriamanitra eo ambanin'ny tongotra. Misy zavatra tsy mila tarainao fa mila potehanao. Avereny le John 1:4 teo zafady. Anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny. Avy aiza tsara sika? Wow. Satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Dikan'izany afaka miady amin'ilay mahery sika. Satria maninona isika? Mahery noho izy. Dikan'izany diso le fivavahana taloha ny andry an'Andriamanitra. Hiditra antsehatra. Firy taona ianao zay ny andry. Fa fotoanana komba zao ary mila mandresy. Mila mibata amboara. Reto misy olo-mahery vitsivitsy. Le olo-mahery resako fanahy. Misy ny atao hoe olo-mahery tompo-tany. Antsoina hoe esprit territoriaux. Esprit territoriaux. Avy amin'le hoe territoire. Olo-mahery tompo-tany. Io zany dia mifehy tanàna na mifehy tany. Tsy possible tsika azo olona maro amin'ity tanàna ity raha tsy resitsika ny fanahy mifehy amin'ity tanàna ity. Amina fitoriana filazantsara ny resako. Dikan'izany raha mitondra mambavaka aza mitomany fotsiny. Tompo vonjay ny olona amin'ity tanàna ity. Zava-dehibe zay. Maneho anatrehan'ny tompo teriny amin'izay ianao fa manaova komba amin'izay. Ravana amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy mifehy amin'ity tanàna na majanga ity. Ny fanahy tompo-tany, ny esprit territoriaux miazona ny olona tsy vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ravana sotomina ny olona tonga ato an-tranon'Andriamanitra. Mikamafy amen. Zay ny atao hoe komba. Eo amin'ny toerana anankiray dia misy fanahy mamatotra. Misy toerana anankiray tsisy trano vita zany eo fa tranona tomboka tsy vita hatramin'ny farany daholo. Satria zay le olo-mahery mifehy amin'io tanàna io tsy fahavitana trano. Na navita ianao tany ambadika vao eo ianao no manao tsy mavita. Fa mila resinao le fanahy. Dikan'izany jereo tsara le manodidina. Misy nanao ve teto? Misy navita ve teto? Misy tanàna mpisara-panambadiana daholo ny olona eo. Natokantrano lamina tsara zao aza vao nipetraka teo nareo vady dia nanomboka koa ny nareo. Satria mamatitra ilay territoire le toerana. Misy karazana quartier. Tsy fantatra ohatry ny fanao rendez-vous tao daholo ny olona tsy tia miakanjo ambony rehetra. Indrindra fa ny andro amin'izao mafana. Zareo zay mivoaka avy any tsisy akanjo ambony, volo-tratra beny. Zay mivoaka avy any tsisy akanjo ambony, vao mivoaka avy any tsisy akanjo ambony.
Ianao olona milamina tsara tany amin'ny toerana nisy ianao tany, tsy ary nataonao zany fomba fiainana zany, vao tonga tao ianao nipetraka teo 4 andro, iny ianao fa nanalaka antsady. Iry amin'ny vody manga iry ianao mifoka sigara. Tsy hainao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Satria izay no mamaritra ny olona amin'io tanàna io. Ny mamaritra ny ankizy amin'io tanàna io, ankizy vavikely vao miakatra ny 5-20 taona dia mandeha miasa amin'ny alina. Tsy miasa lojy. Zay ary lamody amin'ilay tanàna. Satria zay no mamatotra amin'ilay tanàna. Raha tonga eo amin'ny tanàna anankiray ianao dia fantaro mifanamfeny io tanàna io. Misy miany ve Isidore zao? Lazao ny namanao inona ny fanamfeny ilay tanànanao ao. Loka, toka, ady, alatra. Misy mangalatra amin'ny andro atoandro. Na dia matory atoandro aza miezaka tsy hikipy ny maso ilany. So misy maka le speaker ao. Esprit territoriaux. Olo-mahery mamatotra tanàna. Misy ny hoe esprit ancestraux. Avy amin'ny atao hoe ancêtre, razambe. Olo-mahery avy any amin'ny razambe. Io ny taranaka mihitsy ny fehezany, manjaka amina taranaka izy. Misy amin'ny olona tsika io, tsy hainao no tompony olana io voalohany, fa tany amin'ny razambenao tany. Misy ny atao hoe esprit familier, olo-mahery ao amina fianakaviana. Zany hoe tsy avy tany amin'ny razambe, fa nareo mianakavy no tratra le ka. Inona ny zavatra ravanao? Ny fanay mamatotra ny fianakavianay. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy, miala ato anatiko izany. Zay le komba ataonao. Tsy mitomany Andriamanitra oviana ihany avao afaka amin'izao zavatra izao. Tsy a. Andriamanitra tsy amaly an'izany hoe amin'ny 24 janvier 2023. Fanjaranao ny miady. Esprit familier. Eno tsara fa tsy mitovy ny zavatra toeritsika tsirairay avy. Tanao, raha ohatra zao, ny ray aman-dreninao na ahoana azavady? Enao tsy miady zany mba hatsangana trano. Satria fa nalalaka taminareo ny lalana. Na raha ny ray aman-dreninao nanana tomobile. Tamin'ny fotoanandro ny tany, papanao nanana 404 bachet, 504 familial. Papa benao nanana robure. Renault, le karabe reny, Tata. Hainareo Tata? Mbola tsy sprinter tamin'izany. Crafter vao 2 taona lasa na 3 taona lasa na tongavana crafter. Super. Mety nanana ny reny izy. Enao tsy hiady zany anana fiara ty arina ty, fa zavatra tsotra aminao zany. Satria fa nalalaka avy any amin'ny fiarazam-be tany le fananana tomobile. Ka na mbola boay kely aza tovovavy kely, tovolahy kely 17 ans 18 ans dia efa manana no fiara. Mbola kely ianao ary ampianarana ry T3 dia sarina tomobile ny ataonao. Satria fa nalalaka taminao ny lalana. Ankehitriny karaha matsotra azahoana tomobile. Mandrea tsara ve nareo? Dikan'izany tsy miady amin'iny zavatra iny mihitsy ianao. Zany mahatonga anao mahita olona ianao tsy miady amin'ilay zavatra diavanao izy. Mandrea vera lasana bavy malala. Fa ianao fotsiny zany amin'izao teknôlôjia zao, amin'izao fivoarana zao, tsy tatatsonina ianao. Fefa mba rextone ny ianao. Megane Z, espace,
ny amanina tsy tokony ohatry zany mihitsy ny sasany koa mety tsy mahafantatra zany fa rehefa tomobile dia efa mety amiko dada fa tsy haiko zany espacenao mégane z anao zany na mégane W na x na y 4x4 Starex satria efa masaka aviana ny lalana tsy nanana ozina tamin'iny ny fianakavianao ny razambenao tika zany ianao tsy mila miady amin'iny akory ianao fa malalaka ny lalana dia zavatra tokony fantatrao dia zao inona ny lalana efa nalalaka ny aina ny razambenao tany dia tonga dia tohizo aloha iny tohizo iny fa mora kely aminao ny manatratra an'iny raha navita trano ny ray aman-dreninao tokony havita trano koa ianao zao teneno ny namanao efa malalaka ny lalana tamin'iny hoe dia mizora amin'iny lalana iny fa vitanao iny eno tsara fa misy zavatra tsy mila hidiavana fa inao fotsiny variana anotaniny namanao navita trano ve ny ray aman-dreninao hoe tonga dia zany jerenao raha vina anontany ianao nanana fiara ve ny ray aman-dreninao eny fa nadadabe tany aloha tany azy za zao nanontany tamin'ny ray aman-reniko tany amin'ny mamako satria gaga fa maninona ny lasa pasteur ianao zao tsy gaga amin'izany fa za gaga amin'izany fa maninona ny lasa pasteur tamin'ny T3 zay nanao fiche de renseignement inona ny asa ataonao rehefa lehibe dia tsy hitako zay olazaiko ankizy T3 avy afantatra an'izany dia nankataka dia nahita hoe dokotera dia nisarato hoe dokotera dia naveriko tany miankara indray tamin'ny klasy manaraka inona ny asa ataonao rehefa lehibe soratana indray colonel io tsy amin'ny foko fa levalevako any fotsiny dia rehefa eny amin'ny collège eny moa zany ianao tsy mieritreritra ninina fa dia miaina fotsiny mianatra dia mody mianatra dia mody mianatra dia mody tsy fantatrao koa reo hoay izy io misy matière ignitrianao satria mampiasa mamparary ny andohanao loatra indrindra fa rehefa physique chimie mamparary ny andohako mathématique mamparary ny andohako sasany tena faly rehefa tonga io fa zay ery amin'ny terrain basket ny misy anay kitapona eny amin'ny bureau no alaina rehefa avy eo satria marary ny lohanay rehefa anglais ndray atsoy zay how are you I am very well thank you antsoy zay fa omena 19,5/20 satria I want to speak English hallelujah rehefa tafakatra any amin'ny université nanontany ray inona ny atao mifandinika ny fianakaviana inona ny ataonao fa afaka baky ianao zao ozy hoe filôzofia ho any ataoko fa inona no itiavanao an'izany zany no mameno ny foko dia inona ny tanjonao amin'izany za ihany no mahafantatra azy izy io za io fa tratrana tambery-tany satria misy kiondala nitondran'Andriamanitra ianao alohany antsoin'ny tompo tratrana tambery-tany ianao halleloia tambery-tany ara-pahasalamana tambery-tany ara-pitiavana tambery-tany ara-bola tsy hitanao tsony zay le tsy hitanao tsony ny atsimo sy ny avaratra tsy mahay boussole ianao tsy mahay boussole ny afarana mitodika amin'ny tompo mba hita lalany tonga tato amin'ny tompo dia nyrehatra tsara indray ary za ndray lasa mpivavaka indrindra tao aminay mianakavy dia za gaga koa reo fa inona koa nahazo an'ity teo tampotampoka ty tory filazantsara mitondra boky testamenta vaovao mivoaka ny trano Isidore dia mivavaka tompo hoento amin'izay olona tianao hitoriko teny dia misy famangina atao anatiko hoe ary ananina misy olona mivorivory amin'izao ndany ianao mankany lasa dia mahita olona vory ahy eo afaka miresaka aminareo ve afaka miresaka saika mba hitory teny kely aminareo ilazany tenin'Andriamanitra alefaso rahalahy sady memeny sasany fampikitika nareo mieritreritra fa adala ozy ao any an-tsaiko fa ho avy ny fotoanao tonga amin'ity toerako ty koa ianareo dia sady mitory ano gaga ao an-tsaiko fa naninona ry aty fa maninona ny lasa ohatran'izao fantatra le izy tsara
fa za variana mihitsy am'izay nitondrana Andriamanitra. Dia niditra lalina fa nanao pastera. Teo zay tamin'ny mamanay fampiresaka zay. Dia nitantara izy, ny papany dadabe akozy efa pastera. Ary efa tonga tany andafy mihitsy, sady miaramila izy no pastera. Dikan'izany avy tany zany ho izy efa nalalaka avy tany ny lalana. Dia misy zanaky ny anabaviko anankiray koa pastera ao Antsirabe amin'izao fotoana zao. Ary mamokatra ohatra anazy ao koa izy. Io misy anabavy anankiray mpinany mba mitsangana kely anabavy. Iny mpinao Antsirabe ao izy amin'ny Pasteur Olivier. Tiavan-tanana ho an'i Jesosy. Ampidino ny tanana. Dikan'izany misy zavatra efa masaka avy tany aloha tany. Mila mifoha fotsiny ianao. Atsiaro hoe inona daholo ny zavatra efa vaky ny razambianao tany. Tonga dia atao fotsiny. Fa vitanao io. Nanana fiara ve ny razambianao, nanana fiara ve dadabenao, nanana fiara ve papanao sy mamanao, teneno namana ndana mividy. Tsy miteny tsara ianao, mividiana hoe atoato hoe. Fa ino tsara, raha misy zavatra tsy niainan'ireo, ka ikasa iaina amin'le izy amin'izay ianao, eo amin'izay l'homme fort, na le olo-mahery miady aminao. Fa izy hoe fangany fianakavianareo mahazo miditra amin'io. Mazava sa tsy mazava zany? Tanao, nisy fotoana nge mamanao talohan'ny nanambadiana ny papanao efa niteraka ray. Vao nifankahita izy papanao. Hitanao zany zavatra avy tamin'ny mamanao zany, tady azo anao ihany koa. Dia raha misy olona amin'izao mifankaty aminao, dia inona ny zavatra tiany Satana ho averina? Ifampiteraka amin'ny olona io anao dia misaraka, zay vao mahita an'ilay tenany ianao rehefa avy eo. Misy zavatra tiako hoeno avy aminareo hoento lalina zay papa hoe. Inona zany ny diavanao amin'izay? Lay olo-mahery mampiteraka anao amin'ny olona tsy vadinao. Dikan'izany raha misy olona nifankaty aminao, fanambady aminao, dia zao ny tadideo, mamanay niaina tamina zavatra ohatrany ity, fa nisaraka zareo rehefa avy eo. Inona ny zavatra ataonao? Ravako ny fisarahana amin'ity olona ity, ny fiterahana dia misaraka rehefa avy eo amin'ny anaran'i Jesosy. Sy anabavy anankiray nyresaka tamiko, zanakato, fa nanangana alitara tao amiko tao ambony tao. Za papa ozy izy zao, ro piray tapo amiko, isaky ny miteraka ray, dia miala amin'ny vadiny. Zay mianakavy ohatran'izany. Dia za kozy tratran'izay, fa nivadiko mozy olona manana n'Andriamanitra tsara, dia izy foana ny maka anahy rehefa avy eo. Izy zany ny mandeha, fa ny vadiny maka azy rehefa avy eo. Tsy sitrapola izy, fa avy aiza le izy, avy aiza? Esprit familier. Raha lasa nabavy fantary daholo izay zavatra tokony ho ravanao ao amin'ny fianakavianao ao, tsy androany ihany fa isan'andro ao anatin'ity 18 jours tavela ity. Laza hoe amen. Misy zavatra eo manomboka tonga ho an-tsainao mila diavanao amin'izao. Inona le nahazo an'ny papanao? Inona ny homme fort ao amin'ny fianakavianao? So aretina. Misy taona mitady asa ianao, le asa tsara. Ny olona tafiditra daholo fa rehefa tonga mitorinao, tsy mandray mpiasa tsony reo. Misy dingana afaka iakaranao ty escalier ty mo kely, fa raha va le bebe izy ty dia mba nasiko la marche kely. Misy tandindon-javatra zany ohatry no tonga eo aminao, tadoazonao, fa rehefa tonga eo anao tsy raikitra tampoka. Satria misy sinona eo, misy olo-mahery eo. Aza variana mangatabavaka amin'ny pasteur. Fa mila miady ianao raha lasa nabavy malala.
adiva marana azo. Misy olo-mahery any anaty raha. Ary tena mahery vaikiny satria voateraka anao dia efa tao aminao ilay izy. Raha vao mivavaka zany ianao tsy miteny hoe miala ny olo-mahery eo amin'ny fiainako. Fa mampianarana azy dia mampiasa an'ilay terme biblika. Fa rehefa mivavaka ianao tsy olo-mahery tsony ny rohanao fa fanahy. Mazava sa tsy mazava zany? Misy olo-mahery avy amina famosaviana sy fanompoan-tsamby. Olona namosavy. Dia izay no mahatonga anao tsy mahatratra an'ilay tanjonao mihitsy. Tsy tonga eo mihitsy ianao. Ao ambadika izao misy dingana tratranao amin'izay. Misy zavatra ambony vidy amin'izay raha lasa nabavy tratranao. Mambony mitsangana tsy mipetraka intsony. Misy zavatra ambony vidy amin'izay. Avereny ty tanako ty manomboka hikasika zavatra tsy mbola nikasiny amin'izay. Zavatra ambony vidy tsy mbola nikasihany. Zavatra ambony valeur tsy mbola nikasihany. Ity tanako ity tongotro ity sady etsiketsehanao. Manomboka nitsaka toerana mbola tsy nitsahany hatramin'izay. Toerana misy valeur. Toerana ambony valeur. Alléluia, alléluia. Ty tanako ity iazona ny lakilen'ny tranoko manokana. Iazona ny lakilen'ny fiarako manokana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misy karazan'olona ao mila miteny hoe ty tanako ty anao sonia bokina soram-piankonana. Dikan'izany mariage ity lohako ty sarom-boaly. Ayaya, manombo miteny aloha amin'izao fotoana izao. Samy miteny daholo, mbola tsy miady fa miteny fotsiny. Manomboka manambara hoe ty tanako ity, ty tongotro ity, ty masoko ity. Halleluja. Samy mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Alefa miaraka amin'ny zava-maneno. Ity tanako ty manomboka zao dia manomboka anao siny an'ilay boky fiankonana amin'ny anara-mahery Jesosy. Raha eo izaho dia olona mahery ataovy zavatra tena izy ataovy zavatra tena izy amin'ny anaran'i Jesosy. Olona manjesy manomboka izao. Olona mahery manjava an'ireo limite zao izay tsy niravahana ray aman-jeninay. Manjoso manodingana eo amin'ilay mbola tsy nitsahany ray aman-jeninay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy manjesy aho malasa lavitra ty tongotro ty amin'ny anaran'i Jesosy. Mamaky limitation amin'ny anaran'i Jesosy. Mamaky limitation amin'ny anaran'i Jesosy. Mahavita jato amin'ny anaran'i Jesosy. Mahavita fiara amin'ny anaran'i Jesosy. Mahavita fiara amin'ny anaran'i Jesosy. Mahavita jano amin'ny anaran'i Jesosy. Ity tanako ity dia miazona lakilen'ny janoko manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy miazona lakilen'ny janoko manokana. Miazona le lakilen'ny janoko manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ty tanako ty dia mavita miazona lakilen'ny tranoko. Ty tanako ty dia afaka ampiasana Andriamanitra. Ty tanako ty dia afaka mavita zavatra mihoatra zay tsy vitanao ramandreniko. Amin'ny anaran'i Jesosy. Okalo. Misy vavaka henoko eto hoe fahazarana fotsiny. Fa atao zavatra tena izy le izy. Mandrea tsara ve ianao? Rehefa miady zany tsy manao ohatry zao akipony maso. Fa mijery tsara hoe io ny masony dia ty firoko ny masony na ny orony na misofony no asiko androany ataoko vaky ny firifany. Ohatry zany ny ataony olona mikomba. Fa tsy alefalefa fatany hoe zao. Fa denio tsara dia précision tsara avec détermination. Mandrea ve? Petra daholo aloha. Izy daholo izy nanana fiara ny ray aman-dreniny mankanisy eto. Ny ray aman-dreninao nanana fiara tsy hainao fa ny ray aman-dreninao mankanisy eto. Na ny dadabeanao na renibeanao mankanisy eto. Io tsy miakatra mony aty fa io. Alefatsika tsirairay izy androany. Io. Aingakaingana azafaditsika, aingakaingantsika. Aza velangina mihitsy atao tranon'Andriamanitra. Ya, fenoana tsara ny altara, fenoana tsara hoe. Ny zavatra ataotsika dia zao. Confessenao fa fanananareo zany. Alléluia. Fanananareo. Ary lazainao mihitsy androany fa efa nanomboka tany amin'ny andro ny razambianao efa nanana zany nareo.
fa ny devoly zay manakana lizy tsoanao aokodianao azeranao amin'ny anaran'i Jesosy ary omeo saina Jesosy hoe azahoako an'izay. Ilainareo ve le izy sa tsy ilainareo le izy? Samy miditra daholo, samy miditra daholo. Titeneno namanao manana fiara ianao hoe na dia efa tranona koa zany afaran'ny fiaran'ny ray aman-dreninao any efa nanana ihany izy. Andeha tsikelikely eto sika androany dia zavatra ataonao zao io zany tsy devoly avy any amin'ny fianakaviana intsony mahatonga anao tsy manana an'izany fa na ny sainao variana na tsy hitanao zay ho atao na mosavy avy ety ivelany. Ilainareo ve zany fiara zany aloha? Ekena fa tsy midika koa zany hoe tapitra ty fitombavako ty dia misy tômôbila miandry aho fa mizotra mankany amin'izany ianao zao. Mivavaka atao dia zao ambarako manomboka zao fa za manana fiara tsara ary tonga amiko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Eny fa na dia efa manana azy ianao dia ambarao fa mbola anana ihany ianao. Dia poteo ny asany maizina zay nalefany olona sy mety ho fanimpotsampy manakana anao tsy anana an'izany. Fa ambarako fa maro ampino zanakato nanana fiara amin'ny anaran'i Jesosy. Ho antsika indray mety sy nanana ary zareo dia mivavaka ataonao dia andresiny herina nakana anao tsy anana an'izany. Mety tsy manana etrehitra an'izany ianao fa nitaranakao ary dia ianao no miady mba hanana nitaranakao an'izy. Hoe ny hery manakana nitaranako tsy anana fiara ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Raha lasana bavy tena misy atao hery mametra eferiny hoe eo ihany ianao. Za zao taminay piratam-po zany nivoaka tany andafo voalohany, zany nivoaka tany zany nandeha fiara manidina voalohany taminay piratam-po valo mianada. Dia zao ny fampianarana reko. Misy olona ozy le pasteur nankany andafo dia tsy niverina tany intsony satria ny eritreretiny hoe mba lasa tany izy. Fa raha ny marina ozy efa vanim-potoananao io, efa fotoana fandehananao amin'izay dia reso efa ho fanananao le izy dia afaka mandeha foana ianao. Dia nanomboka teo nataoko fisaina an'izany dia lasa indray izay mivady rehefa avy teo. Halleluja. Ary mbola andeha foana ary ireo zanak'ireo mpandeha foana. Rehefa nanomboka namaky ny abakabaka nandeha fiara manidina toy izay hoe toerana falehako manomboka zao. Dia rehefa bevoka ny vady toy izay ny cadeau d'anniversaire ny cadeau nao omeko anao rehefa avoakanao io zaza io dia hoentiko amin'ny fiara manidina ianao. Dia zay telo mianaka eny ambony fiara manidina ary tonga fiainana iny mandeha fiara manidina. Mandre avy ianao raha lasana bavy. Dikan'izany tsy zavatra sarotra amiko intsony zany mandeha fiara manidina zany amin'izao fa efa fiainako zany. Je suis l'aigle. Je suis un aigle. Alléluia. Teneno ny namanao za dia voro mahery. Eno tsara misy zavatra mila confessenao fa efa fiainanao. Misy zavatra confesse. Misy aminareo zao mety hoe dokotera ato. Mety tsy voinao ny dokotera voalohany tao fianakavianao fa mety efa misy tany aloha tany dia efa lala masaka io alehanao io. Ary mety tsy nietretranao anio koa ianao saingy misy lalana efa voasoratra hoe ity ny lalanareo mianakavy. Androany tsika amaky lalana ho ana taranaka, amaky lalana ho ana fianakaviana, amaky lalana ho ana zanaka mbola any anaty kibo any. Efa hisitraka an'izay zavatra atomboka ho androany sahady izy. Zay araka amin'reto raha lasana bavy reto amin'izay vavaka izay mba tianao ianao mba hanana fiara. Ny taranakao mba hanana an'izany dia androany ianao mampenjera an'ireo hery izay mamatrika anao, mamatotra ny fianakaviana tsy hanana an'izany. Azeranao, pitenao, ravanao, dinganinao. Fa mbola mitoy ilay fampianarana riva avy ao. Mampatsiaro anao ny fanamaso dia mbola tsy vita izy ino izy. Fa aoriana n'ity vavako ity dia tsotsika lizy. Ho an'izay ny mpitsanganana eny ary ka tsy nanana le ray aman-drenao tsy nanana lizy dia mitsangana ianao raha te hanana lizy na ianao ny taranakao. Mety ozy ianao za efa 570 taona tahaka ny Abraham ho aiza-tsony fa ny zanakao tadidio fa mbolany, taranakao tadidio fa mbolany. Manisa telo zava-maneno mandeha dia samy mivavaka mafy be
vavaka tena izy, vavaka tena matanjaka. Raya, roa, telo, lasa. Putka daholo rehery iazona atongana zanana fiara tena sy ravana zany amin'an'i Jesosy. Levona tanteraka zany, levona tanteraka zany amin'ny ndara Jesosy. Reo hery miazona anahy tsy azahoako an'izany fiara zany, tsy azahoako an'izany fiara zany, manahaka anahy tsy azahoako an'izany fiara zany. Potika sy ravana amin'an'i Jesosy. Levona daholo zany amin'an'i Jesosy. Potika daholo zany, rava zany, rava zany amin'ny ndara Jesosy. Rava zany amin'ny ndara Jesosy. Rehery, rehery. Efa fananako ny tomobile, efa fananako ny tomobile. Zoko no manana fiara sy mitondra fiara. Zony ny zanako zany, zony ny taranako zany, zony ny zanako, zony ny taranako. Zoko izany amahazanaka Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Zoko izany, zoko izany, zoko izany ato anaty rako zany fiainana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Esoriko soa tamiko ny ozo ny fiainana ambany, ny ozo ny fiainana ambany, taranaka ambany amin'ny anaran'i Jesosy. Vavah miaraka amina te-tanana mandrava zavatra, mandrava zavatra, miproklame zavatra, mideklare zavatra. Eto ny fanafian'Andriamanitra. Potika daholo, rava zany, rava zany. Reba shaka yamaho, Rava zany. erema sente kelerema zodo, erebo shaka yamahe, santa kala rama zendele rebosha, rayamaha kasama, rebo shante kelerema zo, erebo shante kelerema zinda, ereba shaka yamahe, esente kelerema zodo, iraya bashanta kala rama, ezendelere baba hosha, eria makasante kelere, ribaba shaka yamahe, orama suza, erebo shaka yamaha, erema zendelere bosham. Suku ni manana fiara maro matanjaka amazanaka Andriamanitra fa vidiny rano Jesosy am. Afaka ny osina avy amin'ny ray aman-dreny, avy amin'ny razambe, osina ao amin'ny rako ao, afaka izany. Soko ny maso, rava zany amin'an'i Jesosy. Rava zany. O raba shaka yamahe, reba shekea. Natao iainana ny fiainana ambony fa tsy ambany intsony. Madio ny rano Jesosy ny rako sy ny fanahy ato anatiko e. Mitana ny lakile ny fiarako a, ny karta ny fiarako a, lakile ny tranoko a, amin'ny anaran'i Jesosy. Ambarao, ambarao, lazao, deklareo, teneno. Atrany amin'ny taranaka ao. Omeo saina Jesosy zao e, meo hevitra e. Zay, maso fiara zay, maso fiara zay. Tonga amiko zany hoe tonga amiko zany. Tonga amiko ny fiara, tonga amiko ny fiara, tonga amiko ny tolotsaina, tonga amiko ny fahasoavana, tonga amiko ny hery azona izany. Sitrany ralako, sitrany ralako, sitrako koa. Atrany amin'ny taranako, atrany amin'ny taranako. Atorako amin'ny rano Jesosy. Raha esy ny fahasoavana, raha esy ny fahasoavana, raha esy ny fahasoavana. Amen. Amin'ny anarany Jesosy. raha esy ny fahasoavana tongavan'izany fiara zany. Raha esy ny hevitra sy ny saina tongavan'izany fiara zany. Mahita lalan'Andriamanitra itondrana anao, atongavan'izany aminao, tongavan'izany amin'ny taranakao. Misy zavatra efa fanananao sahady amin'izao, misy zavatra efa fanananao sahady amin'izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ty ahafantanana mafy be ao an'Andriamanitra. Misy zavatra miova avy ao anaty sainao zao. Brenao iny venao io sa efa misy zavatra miova ao zao.
Anatiny atidoany misy zavatra tokony hiova sa tsy zay? Taovy an'izao ny namanao. Mba ore olona eno tsara aza atao moa zay mba iomezan'ny devoly atsika sa sany manao aiza koa misy vola ambony be ohatry zany. Ataovy ohatr'izao. Ilay amin'ny anaran'i Jesosy. Efa fananako ny tomobile. Zay mianakavy. Karazan'olona manana fiara. Zay mianakavy. Tsy karazan'olona mitsopozipozy. Ambarako eto anatriana Andriamanitra. Ao anatin'izao ady ara-panahy zao. Fa ho hitan'ny Satana ny ananako tomobile. Tsy anankiray fa maro. Hatrany amin'ny taranako rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho cadre bisikileta tsy miasa ihany ny ao an-tranoko. Tsy ho moto tsy mandeha reny. Fa fiarako dia tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia afatanana ho an'Andriamanitra. Alléluia. Eny tsara, eny tsara. Lazao namanao tsy ho cadre bisikileta refesina hoe. Moto tsy mandeha hoe. Fa tomobile. Eno iava misy karazan-javatra avy any amin'ny razamby any mila rinao. Tanao le canapé le misy ressort iny. Iny re azafady re tompoko re zanako ara-panahy. Esory ao an-tranonao le canapé misy ressort iny. Canapé misy ina hoe zavady. Dia efa misy goka koa ao afovoany. Dia vao mipetraka ianao dia ohatran'ny zazana tsofoka anaty sobika. Mampahantra iny. Inona moa tsy afoizanao an'iny? Valeur sentimentale ve? Sa tsy mino hoe hazo. Zay alohany hazo zavatra vaovao dia omena olona aloha ny teo aloha. Zay foana ny anay. Esorina ao an-trano aloha satria mino anao fa hisy ho avy ao. Zay ny fiainanay. Fa inandray zavatra efa tsy miasa. Bisikileta Chine. Bisikileta Chine izy ma bisikileta Chine. Ie, ho an'izay mipetraka ianao mipetraka tamatama. Ianao nge hitako nianatra tamin'ny radama taony a? Za koa nianatra tao tamin'iny. Tako tao ianao. Tam'izany bisikileta Chine maintomainty zay. Dia sasany mbola ao an-trano Vespa. Camino. Zany mameno ny tranonao brokatery efa tsy mividy tsony. Ndana ampividio an'ilay mpivarotra vy any iny. Mpividy vy. Dia ho avy amin'izay ny zavatra. Moto-na 20 millions reny manomboka ho avy aminy. Alléluia. Avereny ho avy amin'izay ny karazana tomobile hoe. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Dia afatanana mafy be ho an'Andriamanitra. Arabaona manao miarabanao sahady aho hoe ataovy miarabanao sahady aho hoe fa karazan'olona afaka manana fiara ianao. Zan'olona manana fiara anao. Sy ny taranakao rehetrarehetra hoe. Sy ny taranakao rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen, amen. Mazoto toerana aloha fa itoy vetivety ny fampianarana dia hiditra anatina confessionna tany trano isika. Ara lasana bavy atsika tsy manaiky zany hoe mahantra ny zanak'Andriamanitra. Tsy manaiky tsika hoe mahantra ny fiangonana. Mahatonga anao variana miady lova amin'io zavatra 2 mètres carrés sur 6 io. Dia tsy mino anao fahitanao ny Andriamanitra ao. I Abrahama dia niaina tamina principe spirituel vao afaka nambabo an'ilay kanana ho anazy. Izy tonga tao kanana fa ahoana ny atao mba ho tonga fanana n'ilay kanana. Ny atongavanao eo amin'ilay teboka anankiray dia ady. Fa ny afahanao hitoetra eo dia mbola inona ihany koa ady. Ny ady ianao vao nanana tokantrano ary mbola ady koa ny azonanao an'ilay tokantrano. Ny ady ianao vao nanana an'ilay asa fa mbola ady koa ny azonanao an'ilay asa. Eno tsara fa be dia be no mitsiritra anao raha ohatra nanomboka nanana asa tsara ianao. Sa tsy zay? Be dia be no mitsiritra anao raha nanomboka nanangana épicerie na demi-gros na grossiste ianao. Sa tsy zay? Ny olona mandalo tsy maintsy mitodika any aminao satria ny zavatra tsara. Mahatay jery, mahatay za. Fa ny fiazonanao an'iny position iny, iny dimension iny, dia inona zavady? Ady. Ny atonga an'iny ho tonga fanananao mihitsy. Genesis 12 ihany raha tsy diso aho manomboka eo amin'ny 6. Vakino amin'ny 5 tsy maninona.
dia midintsika rehefa avy eo alefa soazavady isa roa telo ary Abrahama nitondra ny saravadiny sy Lota zanadralany mba mifanan'izy rehetra zay fanohariny sy ny olona zay vazony tao harana dia niainga izy reo ankany amin'ny tany Kanana ka tonga any amin'ny tany Kanana izy eto aloha tsika mahita fa arrivé eo amin'ny tany Kanana i Abrahama nanomboka teo zany dia hita fa tonga teo amin'ny toerana tsy tonga ny rainy izy ho tonga eo amin'ny toerana tsy tonga ny rainao tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy tonga tao Kanana izy nefa papany tsy tonga teo sisa ary Abrahama dia nitetiny tany hatrany Sekema dia tao ankazo terembintany More ary ny Kananita ny tompo tany Kanana faizay jereo tsara fa tsy mora ny janonana eo Kanana satria le tany Kanana misy tompony ny devoly tompoko tena milaza fa anazy izao tontolo izao sy ny voninahiny ary zany mahatonga misy olona raha misy olona te hanana voninahitra na te hanana toerana ambony atao amin'ny fanjakana dia misy amin'ireny olona reny mankany amin'ny Satana dia omeny voninahitra dia omeny toerana ka resendra ianao tonga eo tsy tamin'ny alalana fa tamin'Andriamanitra tsy mora ny janonanao eo satria misy an'le tompo tany amin'izay te hanalanao eo ny io toerana eo impiry ny devoly miresaka amiko melahy eto mahajangy eto ianao melahy eto mahajangy eto ianao inona koa moa no nataonao aty fitsika eto tsika fa maika baboina aza ny tanàna amin'ny anaran'i Jesosy zava-dehibe ny nahazo asa tsara fa ahoana ny toeranao eo savady ary Abrahama nitetiny tany hatrany Sekema ary dia tao ankazo terebitany More ary ny Kananita ny tompo tany Kanana faizay 7 aizitsika ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama Kanana hoe nitaranakao no homeko ity tany ity dia nanorina altara teo izy ho amin'ny Jehovah izay niseho taminy misy zavatra efa omena Andriamanitra anao androany fa mbola isitrahany taranakao raha lasana bavy zao ianao tokony hamatotra zavatra sady ho an'ny taranakao sika teo ny namatotra azo fiara trany amin'ny taranakao isitraka tomobile trany amin'ny taranakao amin'ny anaran'i Jesosy mety zany sa tsy mety teneno namanao tomobile rehetra mivoaka amin'ny arabe ve dia tsy misy avy ao an-dakoronao mihitsy hoe raha zanak'Andriamanitra manaiky an'izany tsika tsy fatatsika manko indray andro any na ny aparigido any ny fiangonana foana ny voninahitra tsy hay normal lenao raha tsy anao amen satria hektara no men'Andriamanitra atsika tsy fantatrika na hivoaka amin'ny tanàna io mila manana tomobile mazaka 12 place nareo mianakavy ny amenanao tsy resy lahatra raha lasana vavy malala aleo anan-javatra ianao aleo atanjaka fiainana ianao tsy lahatra bus na 500 foana ianao ohatrinona 900 moa ny bus tsy fantatro manko zany mety aminao zany sa tsy mety aminao zany hoe manana fiainana tsara zany aorina kely any écran géant lehibe no ampiasaitsika toerana lehibe ity mety ho cellule de prière ty na fanaovana fitombavaka andavanandro fotsiny 7 averitsika ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama Kanana hoe ny taranakao nomeko ity tany ity tanaova Andriamanitra mitsindry taranaka ny Andriamanitsika dia nanorina altara teo izy ho an'i Jehovah izay niseho taminy hitanao zany mba ahafahany io tanàna io ho an'ny taranany marina dia naninona izy nanangana altara nanorina altara
hoe antaranako ty tany ity araka zany tenin'Andriamanitra izany. Manorina altara zao ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Lalàna ny lanitra, principe spirituel. Zay mahatonga misy zavatra efa nomenanao fa votsitra satria tsy nifatoranao tamina altara. Baiboly dia milaza na inona fezinareo ety an-tany dia fezina any an-danitra. Misy zavatra zany mila fezinao ety an-tany amin'ny alalana hetsika ety an-tany fa Andriamanitra any an-danitra mamey azy vao fe any an-danitra le zavatra ny fezina eto an-tany. Io fanatitra ataonao eto, io altara atao eto, fiaraha-miasa amin'ny lanitra any ambony io. Mandeha tsara vera lasa anabavy malala. Misy anabavy anankiray nanantona teto tao ambony tao, zanaka ara-panahatro tamin'ity herinandro ity. Za dada ozy nanonofy nofatorana tamina ranona ozy nofatorana tamin'ny toerana anankiray dia za koa teo. Dia azo maitso be ozy le namatorana. Dia nisy afo ozy nandoro an'le azo kanefa le azo ozy maitso mirehatra. Dia taorinan'izay ozy dia nandeha zay dia nandeha dia asa nisy nanenjika tsy azo konina tsara. Dia rehefa avy eo ozy nanofy nitosaka ny rako. Ilay nabavy amin'io mitondra voka. Nanena ny rany. Inona ny tanjon'ny Satana amin'izay? Hanala le zaza anaty kibo. Ary Satana lohan'izy ho tonga dia any amin'ny nofy izy no miseho. Enao moa va efa nanangana altara ho an'le zaza anaty kibonao. Mahatonga ana miteny an'izany satria nisy nanangana altara any. Mba hahafaty isaky ny zaza ao anaty kibony dia maty foana. Ary efa be dia be ny zaza maty, ny zaza tao anaty kibony maty. Dia efa nanangana eno izy efa nanangana taminao teto any. Dia mijoro eto fa hivavaka ao anao aza. Vao niteny dia ozy le fanahy ho alana ity, ho alefana ity. Zay zao efa may zao le azo any ozy nisy le azo maitso tamin'le nofy iny zany azo nanozona anazy tany ambadika tany, altara nanozona anazy tany ambadika tany. Misy olona koa zany mamey zavatra any ety ambonin'ny tany dia any amin'ny fiainana tsy tany misy zavatra koa mamey amin'le zavatra ety ambony, mamey an'le zavatra ny fezina ety ambonin'ny tany. Dikan'izany misy zavatra koa mila vahatsika ety ambonin'ny tany amin'ny zavatra hita maso fa vahan'Andriamanitra any an-danitra any amin'ny tsy hitatsika maso. Dia zay ozy isaky ny hanala ny zaza anatin'ny kibon'ity zaza ty vehivavy ity dia ataonay miteraka izy any amin'ny tontolo ara-panahy. Ahoana hoa zany? Izy ozy ataonay manonofo mampinono. Ratsy be zany manonofo maninona tsara. Efa maro be zany zanaka ty ao aminay ao. Zany hoe ireo zaza afaka ireo zany aiza daholo any aminy any. Zay le fampianarana tamin'ny maraina teo, naturel sy spirituel. Misy zavatra zany normal. Ohatra hoe ny brositrano dia afaka le zaza. Satria anao ve brositrano eo be voka telo volana dia io ataonao mibrositrano eo. Grisagorisa. Ie zany koa iralefanao eo. Tsy voatery asana devoly fa brositrano na afaka azy. Misy anabavy anankiray zanaka ara-panahy eto ny resaka tamiko. Raha vo izy be voka dia misy fotoana manonofo dodon'ny olona, enjeny olona dia miazakazaka mafy be. Dia rehefa reraka izy dia rehefa avy eo dia mandeha raha. Eny tsara, ara-panahy daholo zany rehetrarehetra zany. Zay zany natao hoe famosaviana. Inona tsara azafady? Ahoana no andresenao zavatra ohatr'izany? Zany natao hoe homme fort, olo-mahery. Mila mahery, mila matanjaka ianao dia mila ravanao zany. Ary mila miditra anaty principe ianao sady mivavaka. Aiza moa Pasteur Charline teo zavady? Ohatra lasa tanora be manko ianao. Mazoto toerana. Io ihany. Tsy
tsy voatoyako eo ihany hitanao fa tanora mavitrika efa ty ankaty izy tamin'ny alarobia nisy zavatra niresahako momba azy fa tsy voatoyako tondra asany ambanivohitra izy ambanivohitra Mahajanga dia zany nahita fanaina fahafatesana teo aminy dia efa nidelivreko dia nahita koa izy vatapaty tamin'ny nanofo le vatapaty moa tany amin'ny toiletten'ny fiangonana ya dia tao aorianan'iny nisy aboaly zay hono ny anarany fa za tsy mahafantatra an'io teo amin'ny altarany zareo tranombitsika ngezabe dia lalina be le aboaly le tranombitsika dia nalefa ny tanana familya tsy ho takatra dia nisy sahona tany radaka ambony altara io sahona dia tapaka ny tongony ilany dia goka ny masony ilany zay le sahona maty sa velona le sahona velona enao ve dia mieritreritra hoe accidenté zany sahona zany dia tsy hita ny tanany ilany dia tsy hita misy olona mahay zavatra ke dia aleo koa tsika mba hay zavatra raha lasana bavy malala aleo koa mba hisy feo andehany hoe mahay zavatra le zanak'Andriamanitra ao an-tany masaja ao tonga dia tsisy tongotra ilany tsisy maso ilany ka ao anaty baiboly manko amin'ny boky ny apokalypsy iny sahona dia fanahy démonia fanana démonia ny sahona efa maromaro ny dahalo nivavaka tao amin'ny fiangonana netiny tao efa nisy dahalo tao tsy zay dia misy ranabavy lasa nandeha nanambady dahaloko dia zay olona miorina rehetra dia lasa mifindra toerana daholy miala amin'le tanàna zay olona miorina rehetra dia nifindra miala amin'le tanàna tsy mety feno ny fiangonana nefa mba navita trano any tao dia le mpimasy teo atoerana ny resaka taminy ery pastera enao ve dia tsy azonao onona fa tsisy fiangonana tafajoro eto amin'ity tanàna ty na katolika na protestanta ozy tsisy tafajoro eto zany izy eo miresaka eo mpimasy ary enao koa ve ozy tsy mahazonona fa eto dahalo daholo eto tanàna eto nefa tsy ary nisy gendarme tafakatra eto isaky ny misy action eto enao hoe dia tsy mahazonao onona zany hoe tsy ary tafakatra teto ny gendarme satria zahay ozy efa nanao efa nisy altarana tsanganaina amin'izany nisy omby tsy vako maso nalana avy any ankibony maman'le omby tsy zay omby mbola tsy teraka zany iso mbola tsy vako maso dia zany filazan'le mpimasy taminaka hoe eto amin'ity tanàna ty ozy misy volo azo natsanganay dia i volo azo natsanganay io izy omby tsy vako maso izy avy any ankibondreniny dia raha misy action zany eo misy olona tetehany-dreo ao vonono ny vadiny zany dia potipotika le olona fa nefa niny olona iny avy eo tsy migadra vao tonga eo fotsiny gendarme dia ohatrany verivery saina dia fa lasa mody tsy mahakan'ireny olona reny dia tamin'iny sara tamin'ny lasa iny ny fiangonana rehetrarehetra tonga dia andro raiky niaraka rava daholy fa ny fiangonantsika ihany no tafajoro amin'ny toerana io le trano azo toerana dia ozy izy tamin'ny diahoany zany dada zany aloha zany ny fahavalinao any nao tsy fahavaly fa ny zavatra hidiavanao any fa azonao resena ho an'izany zavatra zany zany inona le fanatitra teo omby tsy vako maso zay le altara nitsanganao fa raha voninao fato ianao dia mijanona any raha maty fa raha mbola teo velona anao dia aza mankantsony dia mijanona ty fa tsy resinao zany satria ahoana kosa moa izy rery ny aresy an'izany any misy zavatra tsy resinao rery masy aza tsy niasa rery ny amin'izany zavatra zany fa tsy maintsy misy action matanjatanjaka koa atao entina miady amin'izany zany hoe le tanàna efa nifatorana misy esprit territoriaux ao zany tsy avy amin'ny fianakaviana tsy avy any amina razambe fa territoriaux ka na tsy rava aza le trano aleo manam-pahendrena ihany mahatonga tsy intéressé amin'le toerana voalohany aloha tsy maro le olona amin'le toerana ka za tsy hamono tena amin'ny olona tsy maro any
za koa tsy anana fotoana andeha hanampiana azy ihany. Tsy izay zaza ara-panavo ihany itotonana nasan'Andriamanitra koa alefa ao maty ao. Fa leo hoendry ihany raha lasana vava-malala. Tsy hoe matahotra devoly fa misy karazan-javatra mila action ambonimbony raha te hiady aminy ianao. Ahoana hozy ny Baiboly teo? Avereny tsara le Lioka 11 teo. Raha ny mahery mivonona amin'ny fediany no miaro ny tranony dia tsy aninona ny fananana. Zany hoe any zany efa misy mahery mivonona amin'ny fediany. Dia tanàna io efa inona ny fananany, ny olona ao inona ny fananany. Dia dikan'izany misy olona mila mahery noho izy ho avy ao haka ny fediany dia haka le babo ao. Dia zao najanona le asany dia miaraka amintsika eto izy. Zay ny décision no raisiko. Averitsika amin'ny Genesis 12 le izy teo 7 sika teo ny sa 8 azafady. Mbola misy mihainy ve azo ao? 8 miaraka isa roa telo. Ary nifindra ny ala teo izy ankany amin'ny tendrombohitra tsinanany Betela ka nanorona ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao an'refany sy ay tao atsinanany. Dia nanorona altara teo koa ho an Jehovah izy ka niantso ny anaran'i Jehovah. Zareo ozy Andriamanitra omeko anao ty tany ty dia nanorona inona izy. Dia rehefa ve tsy nijanona teo fa nanitatra ho aiza ho an'ny Betela. Dia nankany ay dia nanorena ny altara daholo zay ny diavony hoe anaity. 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 Zay le principe. Ao anatina combat spirituel ny altara dia mitana anjara toerana lehibe. Ny vavaka mitana anjara toerana lehibe. Zay tsara ravarava ho azy ny affaire satria nisy altara natsangana zareo tao altara ho an'ny Satana dia Satana manampy an'ireo. Fa rava ho azy ihany koa rehefa misy altara mitsangana ho an'Andriamanitra. Misy affaire milamina ho azy ihany koa rehefa misy altara mitsangana ho an'Andriamanitra. Mandriave mizoro amin'ny tany ny tongotra zao. Zao tsika haka tany. Tany sy fananganana trano. Zay ny ady ataontsika amin'izao. Sa tsy tenitsony hoe izy daholo ny ray aman-drenin'izy izy natsangana trano. Fa manangana tanana fotsiny. Ray aman-drenin'izy izy navita trano natsangana trano. Ny ankabeazany ampitiano amin'ny tanana. Ary izy mba efa natsangana trano tao ambony ny tanana. Wow. Hay manana trano tafita. Enao io manana trano anao. Enao angely resako. Manena anao. Misy tranonao any. Misy tranonao any. Ay raha manambady zany tafita dia efa milamina marana bavy fa manana trano nareo. Ka tsy nampoiziko. Hoe tafita manana trano. Tena tafita tokoa ianao zany ko. Bonjour monsieur. Ataovy amin'ny tafita kely micro ny caméra. Ny caméra io tafita ataovy ny tanany tafita. Iny tafita. Aiza ny tranonao? Any Fianaratsoa. Ndry misy manofa any mitady mpanofa manko. Kely mba vita trano ka ndao namany. Satria nanana ny ray aman-dreny loatra zay. Matetika any ambanivohitra koa mora kely ny manao azy. Manangana dia mavita. Fa manangana eto koa tafita zay Iny tsara ia sady mba miresaka ihany tsika satria amin'ny ray atoandro manko izao. Inona ny komba ho ataontsika amin'izao? Fahazahoana tany fananganana trano. Misy amintsika tsy mieritreritra an'izany fa sakafo foana, hanina foana, akanjo foana, fanaka foana. Fa leo mba isaintsika hanangana trano hividy tany. Tsy ny fiangonana ihany fa ianao koa. Tondroiny namanao ianao koa e. Ny zavatra ho ataontsika dia zao. Atsangana trano amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nanangana ny ray aman-drenao dia ny ray aman-dreniko mavita, za koa mavita, malalaka ao anay ny lalany. Raha tsy navita ny ray aman-dreninao
ny ray aman-dreniko tsy navita fa tahaka ny Abrahama hoe itera tsy tonga tany Kanana fa noho ny natahoarana fa za tonga eo amin'ny Kananako atsangana trano amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Dia manomboa manana schéma, manana plan ohatran'izao ny tiako fa tsy hoe manao tic-tac-do trano bovo fa tsy fantatra koa hoe mitodika mankaiza inona ny lokony fa manomboa mieritreritra. Dia zay sary eo aminao no asehon'Andriamanitra. Na tsy mbola manambady azy ianao afaka manana trano ianao, na tsy mbola manana fiara ianao afaka manana permis de conduire ianao. Miala tsiny fa ity fotoana androany ity ambabotsika n'izay fananantsika raha lasa nambavy malala. Lazao namanao mila matsangana trano ianao, mila mahazo tany ianao, tahaka izany koa ny fiangonana. Ao zava-maneno azafady vavaka tao matsangana trano aho, miala eo amin'ny fiainako reo fanahy manakana tsy havita trano, tsy atsangana trano. Misy fotoana natsangana ianao fa tsisy tranao le izy, tranonao fa tsisy tranao. Dia zany misy zavatra masika ny anatinao any, tsy haiko la le ranao io mahatonga anao tsy misitraka le tranonao, ny ofany tsisy azonao, ny diavany olona ny taninao na ny tranonao zay anao reseo daholo reny androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ao satsy ao reno aloha tia mba hakanao vavaka avy reno amin'ny anaran'i Jesosy. Zokony manana trano, zokony manana trano, trano tsara, zokony mahavita trano, zokony manana tany, zokony manana tany, mahazo tany, tany malalaka, tsy matsangana trano eo amin'ny alalan'ity tany ity, amin'ny alalan'ity tanako ity, eto amin'ity tany ny majanga ity, eto amin'ity tany ny majanga ity, manana anjara amin'ny tany ny majanga, manana anjara amin'ny tany ny majanga. I Abrahama avy any orany Kaldeana nefa manana anjara tany tao Kanana, naviaizany Misia, manana anjara tany eto Mahajanga, sy any eto Madagasikara, hatrany ivelany amin'ny anaran'i Jesosy. Toizy mavita trano amin'ny anaran'i Jesosy. Faharoa ray aman-dreny navita trano dia mavita trano koa amin'ny anaran'i Jesosy. Mahazo tokotany amin'ny anaran'i Jesosy. Mavita trano re tanako reto amin'ny anaran'i Jesosy. Re tanako reto amin'ny anaran'i Jesosy. Mavita manangana trano etage. Mavita trano koa amin'ny anara maherin' Jesosy. Manana trano amin'ny anara maherin' Jesosy. Manana tany eto Mahajanga eto ary tsy eto Mahajanga ihany fa trany amin'ny faritany ihany amin'ny anara maherin' Jesosy. Ny tanako no anorona n'izany ka ambita izany amin'ny anara maherin' Jesosy. Miaina amin'ny fiainana tsy nahatongavan'ny ray aman-dreny koa amin'ny anara maherin' Jesosy. Tahaka ny Abrahama, ny ray tsy tonga tany Kanana fa izy sy ny ankonany tonga tany Kanana. Tahaka izany ihany koa amin'ny anara maherin' Jesosy. Miaina amin'ny zavatra tsy miaina ny ray aman-dreny koa amin'ny anara maherin' Jesosy. Ary tsy trano anankiray fa trano maromaro amin'ny anaran'i Jesosy. Manana trano ipetrahako manana trano ampanofaina amin'ny anara maherin' Jesosy. Ary misitraka ny volan'ireo fa tranoko ireo amin'ny anara maherin' Jesosy. Trano tsara, trano endure, trano tena raitra, trano feno voninahitra amin'ny anara maherin' Jesosy. Ary ny ofan'ireo amina milion vitsivitsy amin'ny anara maherin' Jesosy. Ary ankoatran'io trano dia mbola malalaka ny tokotany. Fiara maro amin'ny anara maherin' Jesosy. Tononoko mitrango izany amin'ny anara maherin' Jesosy. Mitrango eo amiko izany, mitrango amin'ny fiainako izany, misitraka an'izany amin'ny anara maherin' Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Avy reno, zokony manana tany sy mahatsangana trano amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
mamangany fanamasina eto zao. Misy olona ozy afaka manana tany fa tsy afaka misitraka n'ilay tany, dia verivery ho azy ilay tany. Le zany razambe fananana tany, dia malalaka ho azy ny fananana an'ilay izy. Fa noho ny famisaviana avy amin'ny olona ankasiparany fialonana dia tsy tavela amin'ilay tany. Eny fa na dia amidy azy fa tsy sitrany akory ilay vola. Mivavaka zao ho an'izay voakasika izay. Sy tsy resinao dia za manampy anao amin'ny maray ato an-trano. Tononoko ny afon'Andriamanitra ho amin'izany olona izany. Ianao na andova tany, na navidy tany mora nefa tany lafo, zakanao ny nahazo azy, fa noho ny fialonan'ny olona dia tsy afaka nisitraka n'io tany io ianao na io trano. Tononoko ny anjelin'Andriamanitra ho any aminao zao. Tratrana mosavy ianao satria ny elonana ny fahazoanao tany sy fanangananao trano. Ikika eto ny devoly zao satria tratra. Any aminao vers flosé ato an-trano anatiny sy any amin'ny be. Misy any koa miasa ety ivelany mavidy tany, matsangana trano, kanefa verivery anjavony ny vola nanangananao trano, tsy nisitrahana akory le izy satria nisy mosavy tao. Mivavaka eto zao, ireo mosavy ankasiparana naka ny taninao sy ny tranonao. Manisa 7 manisa 12 misy afon'Andriamanitra mandoro ny famisaviana fialonana momba na tany sy trano. Ary misy aminareo koa za manana lova fa idiavany olona le lova na tany, lova na trano zay anjaranao, zonao mazava tsara, ny sasaranao sy ny vadinao, fa olo kafa no nisitraka azy. Ray ro telo efatra misy afo milatsaka isaky ny miteny dimy enina fito valo. Misy olona ny lasany olona ny taninao tsy hitany taratasy. Asehoy eo amin'ny écran io vers flosé fa misy olona marobe any androany. Lasany olona ny taninao, lasany olona ny taninao, lasany olona ny taninao, ny volanao. Misy vola efa nomenao dia very anjavony amin'izao fotsiny satria drarana mosavy ianao. Misy afo milatsaka any aminao vers flosé be efitrano ato anatiny, any amin'ny Facebook, YouTube. Misy afo manomboka milatsaka eto zao, misy afo manomboka milatsaka eto zao. Misy afo manomboka milatsaka eto zao. Enao iaran-tsirariny, iaran-tsirariny, iaran-tsirariny ankasiparana ny amin'io tany io, ny amin'io trano io. Enao reriny tsy avela andova amin'io tany io. Ho vonona ho faty mihitsy ianao. Mikaondony preta po vonotsika io. Allez, va sortir, c'est mis manifestation au point de contact. Lasany olona ny taninao tsy hitatra amin'ny dossier, tsy hitatra amin'ny dossier, sy hanampy ianao miemitra, sy hanampy ianao miemitra. Tany novidinao zao dia niverina amin'ny tompony ny ray, novidinao lakona midina mora satria misy famisavianao, misy altara mitsanganao. 5 6 10 raika ambin'ny folo farany 2 ambin'ny folo.
anao zay tratrana mosavy momba ny tany, mosavy momba ny tany. Mai. Aingana azafady. Af. Las. Sigarety laza. Mai ny famosavina. Maka ny anjara lovako. Mai. Samy mandory ny asany maizina. Ny anao mety tsy resaka tany, mety mariage, mety asa, mety vola, samy miaina anaty combat, alefa ny gadona. Mai nasana musaf fam savina. Mai. Am nenara Jesus. Ni musaf, ni fam savina. Kana fam savina. Kana musaf. Dura nam naf. Mai. Am nenara Jesus. Dura nam naf. Preta fana na musaf. Ena fam savina. Mai nom nenara Jesus. Mai. Leva. Roasa na musaf. Fam savina na lefandula. Fala malu. Dura nam naf. Amenara Jesus. Jesus. La distance n'est pas une barrière. Nazanaiza toerana misy anao misy olana resaka tany. Ny ankabeazan'ny olana ary amin'ny fitsarana ary ankoatra ny tokantrano dia resaka tany. Nizaniza manana olana momba ny tany ka misy resaka skidy ao ambadika. Famonoana amin'ny alalan'ny herin'ny maizina ao ambadika. Misy herina fahafatesana ao ambadika. Misy famosaviana ao ambadika. Olana resaka tany, resaka trano. Manangana trano ianao misy mamosavy. Hidiavan'olona ny taninao, akisaky ny olona ny fefinao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Manonona ny afin'Andriamanitra amin'izao. Zao. Miala ny herina maizina ao anatin'izay olona tratrana mosavy momba na tany sy trano. Vao nanomboka naza an'io tany io ianao dia nanomboka teo ny problème. Vao nanangana trano ianao dia nanomboka teo ny problème. Miakatra ny tension anao, palpitation mahazo anao. Tsika rehetra merina, afo amin'ny anaran'i Jesosy. Avereno manana anjara tany eto Madagasikara. Manana anjara tany lehibe sy raha efa marobe. Matsangana trano sy raha efa marobe eto amin'ity fireneko ity hatrany ivelany amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy amen na mafy be. Ambaravarany eo tovy mankaty. Misy délivrance mila azonao zao. Sady tsy mikasika anao fa ny anjely eto mafantatra ny zavatra mahazo anao. Efa en'Andriamanitra tany an-danitra ny vavakao ary naniraka anjely izy hanafaka anao. Isay manifeste eto ny fanaratsy. Dia alaza ny secret izy sady ivoaka ao anatinao libre anao androany 12 novembre 2022. Eto ny anjely n'Andriamanitra. Rabashakayamahe. Attention, l'ange du Seigneur est ici.
Erebo shakaya maha. Zendelerebo shakaya. Skid tsy maleo ny zanak'Andriamanitra. Sikid tsy maleo ny zanak'Andriamanitra. Sikid misy taninao zay efa verina aminao. Hey! Alatsaky ny fanamaso-ta eto zao. Amiko eto zao. Ilay vehivavy Sonemita hony dia nasain'Andriamanitra ny ala tao amin'ny tanin'Israely handositra ho an'ny Filistina. Afaka 7 taona izy vao niverina tao dia nampiasain'ny olona ny tany nambolen'olona. Fa ozy ny mpanompon'Andriamanitra ozy ny mpanjaka taminy avereno amin'io vehivavy io ny taniny sy ny vokatra tokony ho azy ny tao anatin'ny 7 taona. Misy tany miverina aminao. Misy tany miverina amin'ny tompony. Misy tany miverina amin'ny tompony. Misy tany miverina amin'ny tompony. Misy trano miverina amin'ny tompony. Ayayaya, avereno misy trano miverina amin'ny tompony. Misy tany miverina amin'ny tompony. Miasa ny anjely zao. Miasa ny anjely zao. Miasa ny anjely. Miasa ny anjely zao. Misy ankizy eto efa manana lova fa lasa ny olona sady io lovany io. Ankizy vavy, ankizy lahy manana lova anjara tany, anjara trano, fa efa nisopara ny olona sady. Oka ny anjely n'Andriamanitra hanafaka an'izany ankizy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Anjely n'Andriamanitra miasa eto zao. Ny anjely n'Andriamanitra miasa eto zao. Ny anjely n'Andriamanitra miasa eto zao. Mino fanafana ve ianao io? Mino fanafana ve ianao io? Miandrandra famangin'Andriamanitra androany zay vavaka tonga any anatinao dia teneny daholo androany. Ao anatin'ity komba tena tsy voatonika eto azy. Efa nisy taminareo nanana asa tsara vavetivety dia afaka ataonao ny fialonan'ny olona. Miverena amin'ny oasy io ianao. Lazao androany miverina amin'ny oasy io Vava. Reraka ve anao mipetraka eo? Tena reraka tokoa ve anao mipetraka eo? Afon Jesus. Miala ny fanaina fahafatesany. Ankasiparana momba ny tany. Fandravana. Famonoana ho faty. Manisa 7 dia mandao anao ny demony. Mandao anareo ny demony. Kasiparana momba ny tany. Vonoana mihitsy anao ny amin'ny resaka tany. Ray roa telo efatra dimy enina 7. Mandu. Enao aty ampitan-dranomasina. Vita ny tranonao. Vita ny tranonao. Vita ny tranonao. Vita ny tranonao. Amin'ny anarany. Niza manana olana momba ny tany. Regle zany amin'ny herinandro ty amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mipetraka itsony azafady. Za koa aza mbola tsy mipetraka. Eno tsara. Misy karazany ny piny. Misy karazana. Misy karazana zanak'Andriamanitra ambony fiainana. Fa misy karazana zanak'Andriamanitra miady lava. Misy taona zay mivady ao anatina ady mpiainana, le ady rasako tsy hoe ady amin'ny famaly, fa miady ny fiainanay. Misy taona zay tany amora mangekena fa misy natao hoe saison, fa misy koa natao hoe tsy fatakarany. So raha ny tomponareo fa dadanareo manomboka mataka javatra. Nanohaninay aza sarotra ny ahitana azy tamin'ny fotoan'androny. Na ny akanjo anaovanay azy sarotra ny azona azy tamin'ny fotoan'androny. Mbola tadidiko rehefa tamin'ny zanakay voalohany
mijery robe de grossesse ho an'ny vadiko. 10,4 ny vidiny teny an-tsena lakamisy amin'ny Mahamasina. Mbola misy sariny moa amin'izany lakanjo zany any. Miady amin'ny fiainana. Miady amin'ny fiainana. Da andro zay misy dokotera anankiray nahita ny ositra tato anatiko. Ty zay tena manana ositra ianao Pasteur Isidore andeha lavitra ianao. Ary izy io dokotera ambony afatrarana blocage dia tsisy nety ny fiainana. Izy mbola ambony fa nomboka tsisy vola. Tena nomboka fanerasera taminay mivady izy. Noentiny atany amin'ny bankiny. Niakatra ascenseur atao Taninarivo. Teo devant an'ilay varavarany ny banque. Eo tsika vavaka Pasteur izy anravany blocage ny volako ato. Namany tsisy ambany fa ambony daholy. Tamin'izany mbola nalaza ny 4 ravy 4. Noentiny tany amin'ilay namany. Teo izy pasteur io, pasteur namako. Mbola jeune ozy zareo. Mbola vao premier enfant izy eo anaty kibo. Ohatr'izany ny fiteniny. Sy tena olona manko rehefa misy fiteny olona rehefa miteny tonga dia hitanao mihitsy hoe tsy alehany zany. Le mivena reny tonga dia mipitika any aminao ny ranivony. Na pardon aza tsisy. Fa reo karazana hafa mihitsy ny fiainan'ireo. Nanana trano ngeza be koa le namany anankiray. Dia andeha fifadianana izahay. Dia nandalo tany amin'ny grande surface nividy sakafo hohanina rehefa avy mifadianana. Afo ty resaky ty afo zay ary rehefa avy mifadianana mbola hikarapana ny mangahazo. Mbola tsy fantatra inona no hohanina rehefa avy eo. Hitany hoe manana qualité na fiainana. Resaka tsisy resaka ambanimbany. Nanomboka niovatra any amin'ny saiko. Teterina nomena Andriamanitra fatakarana. Misy fotoana ianao variana miandry an'Andriamanitra nefa Andriamanitra koa miandry anao ataka-javatra, atakatra ny teniny. Hitako amin'ny Galatiana 3 raha lasana bavy. 9:17 hoy ny Baiboly, Kristy nanavitra anay tamin'ny ozony lalàna miaraka tsika satria tonga voahozona amonjy anay izy. Fa voasoratra hoe voahozona zay rehetra miantona amin'ny hazo Jesosy tamin'ny hazo fijaliana io tonga voahozona mba amonjy atsika. 14 miaraka tsika ataovy mafy be mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahina any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy. Eo ho tonga isa azafady ny fitahina tsy marisy lahatra ny feo anao. Ho tonga iza ny fitahinan'iza amin'ny Genesis 12 Abrahama dia notahina Andriamanitra. Dia ho tonga amin'ny jentilisa ozy ny fitahina any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe Kristy Jesosy zany dia karazana moyen de transfert iampitany ilay fitahina any Abrahama. Ho atsika nanaiky any Kristy tsy hoe voavonjy fotsiny fa misy hoe alliance abrahamika. Zany Andriamanitra nanao fanekena fahitany Abrahama ary tena nitahim-be Abrahama nanakarem-be Abrahama ny amenanao amampitebijara ametraka micro. Raha lasana bavy anjanoko ty rehefa io ny ataonao. Notahim-be Abrahama. Notahim-be Abrahama. Notahim-be Abrahama. Ao tsara venao zao. Ao tsara venao zao. Inareo aza manaiky ambany le manompo sampy ery tena mandray zavatra. Fa mandraisa zavatra tsara eto. Hoy hoe notahim-be Abrahama. Notahim-be Abrahama. Ataovy tonga eny amin'ny rahona ny amenanao. Enao ve leo fiainana ambany. Enao ve leo fiainana tsy mamely. Enao ve leo fiainana tsy tafavoaka. Za de leo an'izany. Za tsy mila an'izany. Za tsy tia an'izany. Za mila matanjaka ambony fantatra. Ekena. Mety aminao koa ve zany. Fa misy karazana pino tena ambany, ambany, miambany. Fa kaila izy tsika afaka mandray an'ilay fitahina any Abrahama rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy. Ha, vereno. 14 alefa mafy nareo any mamaky.
ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Iza izy androany vonina no fanekena handray an'ilay fitahina any Abrahama. Dia manomboka iaina amin'ny fiainan'ny Abrahama, le grand Abraham. Miaina amin'ny atao hoe qualité, vie de qualité. Afaka isan'izany atao anatin'ity fiangonana ity. Pino matanjaka fivelomana. Pasteur matanjaka amina fivelomana. Matanjaka amina fiainana. Tsy hoe mandroaka devola eto fotsiny fa tsisy vola. Mandre avy fa sady misokatra ny saina, misokatra ny fanahy, misokatra ny fo. Sokatra ihany koa ny lanitra manome vola azy. Mpanompon'Andriamanitra andeha lavitra. Rehefa manao missionnaire dia mandeha fiara manidina. 4x4 raha matanjaka. Carburant plein. Tiafatanana ho an'ny tonga. Zay mariage atao anatin'ny fiangonana, mariage amin'ny voninahitra daholy. Mandrea tsara ve? Manao fanekena za dia manaika ilay fitahina any Abrahama raisiko amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia miaina i Abrahama dia olony altara. Tsy olony amenina fotsiny izy, fa olony inona izy? Abrahama dia olony altara. Hitantsika tsara amin'ny Genesis 12 fotsiny, impiry izy nanao altara imbe dehibe. Rehefa misy zavatra omena Andriamanitra azy, altara. Olony fanatitra sakrifisy Isaka zanany, mitondra zavatra lehibe ho an'Andriamanitra. Dika zany raha hiditra ao anatin'ilay fanekena ianao dia miditra amin'izay prinsipe izay. I Abrahama dia olony finoana sy nietsika ara-paminaniana. Hoy Andriamanitra hoe izay tazany masonao dia omeko anao. Dia mitazana izy, dia mandeha izy mitety tany io izay anà daholo reto. Halleluja. Olony nietsika ara-paminaniana. I Abrahama dia olony vavaka. Nangataka ho an'ny Sodoma izy mba tsy ho le vonin'Andriamanitra Sodoma. Ianao koa dia olony vavaka angataka ho an'ny majanga ho an'i Jesosy tanteraka majanga. Abrahama dia olony ady ara-panahy. Rehefa babo Lota dia nitondra olona 300 izy amin'ny alina. Andeha hiaka ny Lota izay babo nampanjaka 5 angamby izy zay. Fa keo Genesis 13 ao ianao mahita ny fiainan'ny Abrahama. Za dia manonona sady maminany ny mpino hoe tsy ho reraka raha-pivelomana. Amen. Tsy ho reraka raha-piainana. Amen. Miaina amin'ny fiainan'Andriamanitra. Amen. Miaina amin'ny fitahinan'ny Abrahama. Amen. Anangana trano fa tsy hanofa trano foana. Amen. Tsy handeha bus foana fa andeha amin'ny fiaranao manokana ianao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anangana télé ny fanainy voninahitra. Anangana radio ny fanainy voninahitra. Tsy manofa radio ny olona foana fa manana ny azy manokana. Amin'ny anaran'i Jesosy eto Nazareta. Petra dia ny olona hitsangana amin'izao, ny olona vonina hena amin'ny fiainan'ny Abrahama. Dia manantona eo amin'ny altara. Any amin'ny CB atao anatiny mety daholo. Ilaza hoe manaika an'ilay fitahinan'ny Abrahama izay raisina ho amin'ny Kristy Jesosy aho. Ary za andeha amin'ny lalàn'ny lanitra fa hanapaka manomboka eto. Tsy manaiky fanitrana, tsy manaiky fiainana ambany aho. Olony altara manomboka izao. Olony fanatitra, olony finoana, olony vavaka, olony ady ara-panahy, samy mivavaka. Samy mivavaka. Ianareo reny ihany no avelako hivavaka.
amin'ny anaran'i Jesosy. Avereny manao fanekena zao fa iaina amin'ny fitahiana ny Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy. Maty teo amin'ny azo fijaliana ianao, anafaka anay tamin'ny ozony lalàna, mba ho voavonjy aho ary dia tonga amina jentilisa zay firenena hafa, firenena malagasy, ny fitahiana ny Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy ekeko intsony ny fanotrano, ny fiainana ambany, ozona avy amin'ny razambe, ozona avy amin'ny fianakaviana, tsy ekeko manomboka androany Jesosy dia miaina amin'ny fitahiana ny Abrahama. Tahinao aho, mahatsangana trano aho, mahavidy fiara, mahavidy zavatra ambony vidy aho amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka eto aho, olon'ny altara, olon'ny fanatitra sakrifisy, olon'ny finoana sy ny hetsika ara-paminaniana, olon'ny vavaka ao, hivavaka ao an'ity mahajango ty aho so an'ity firenena ity, olon'ny ady ara-panahy. Mandresy aho manomboka izao, eo amin'ny toerana avo no misy aho, eo amin'ny toerana avo no ahitana 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 aho. Ambony amin'ity firenena ity aho, ambony ao amin'ny fianakaviako, ambony aho eto mahajanga, ambony amin'ny toeram-piasako, ambony amin'ny fokotany misy aho, ambony anaizanaiza misy aho, amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy midina ambany intsony aho, mandrakizay miaina amin'ny fitahian'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso izany fahasoavana izany, raiso ny hery mavory arena, raiso ny hery atsanganan zavatra amin'ny anaran'i Jesosy. Mika mafy amen. Halleluja. Manatona kely, hitanao azonao no mahatonga anao ny tahian'Andriamanitra amin'ile fiainanao amin'izao. Mampiasa olona maromaro ianao zao, tsy nisy asany natongavany tato voalohany na ray azy, kanefa izy manana talent izy, maçon ianao tsy zay, sa entrepreneur ihany koa, fa tsy nisy asa. Possible ianao manana an'izany, manana potentiel, capacité, diplôme, certificat d'études maro isan-karazany fa tsy miasa reo. Permis de conduire fa tsy miasa, permis de coupe fa tsisy azo hotapaina, hotapahana, manana permis de coupe na azo tsy haiko, fa tsisy nenenina izy tonga tato tsisy asa. Fa rehefa nivavahana izy sady nanompo an'Andriamanitra tato dia nanomboka nahita asa ary voanandray karama voalohany izy dia tonga tetsy amiko teto amin'ny broko teto tamin'izay. Le tondra ny fahafolo-karena sy fanatitra ho an'ny asan'Andriamanitra ary fanajana anahy zay rainy ara-panahy ny ampitany le fahasoavana. Teo ny deparanao taditinao, fa taorinan'izay any sokafan'Andriamanitra ny lalana. Izy taona izy mivady tonga teo tamin'ny fanangonantsika chaise royale dia voatapitra ny fotoam-bavaka dia nanantony izy mivady nitondra zavatra anatina valopy beige. Tena sakrifisy ty dady, zay ny teo olona sakrifisy, mbola tsy nampianatra altara tamin'izay dia me misokatra ny lalana. Dia ny fanaraka tamin'ny karana lehibeany manompo izao contrat ny fanarahako aminao. Dia hatramina telefônina soloana daholo, tsy mety aminao ny telefônina iny fa aleo omena vaovao, mbola avy any anaty sachet, omena moto avy ao anaty sachet. Dia mampiasa olona maro izy amin'izao ma-entrepreneur azy, nefa nanomboka tamina zéro tonga tato. Le fitahiana ny Abrahama zao efa any ary tsangana tsy hoela ny tranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Omeko anao zay témoignage zay, afantaranao fa voyage ny fiarahana amin'Andriamanitra. Avy eo oran'ny kaldiana mikisaka tonga eo arana, fa arana tsy terminus. Lazao namanao tsy terminus io toerana misy anao eo. Efa renareo izy teo iny le izy tsy vitana vavaka fa misy principe ao arao tsara. Arao tsara ny principe, arao tsara ny principe. Fa hitanao zany hoe niovy zany fiainako zany. Reo avanao manenjika reo tsy maintsy anome lalany reo tena tohizy hoe zay koa mbola hiaraka aminao. Eny tsara. Tsy toriteninao no ampiverina ny avanao amin'Andriamanitra. Alany azy ianao amin'ny toriteny, ianao koa moa ianao nivavaka tafarandray no mitoriteny aminay. Fa ny fiainanao misokatra sy miova be, zany no mitaona ny avanao mandeha eto.
mandeha nanaka ho tahina Andriamanitra nareo mianakavy iaina amin'ny atao hoe voninahitra Andriamanitra ny zanakao amin'ny taona ho avy hianatra amin'ny sekoly ambony amin'izay sekoly avo amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy omena fitaovana raha mila ordinateur izy dia omeny tompo ordinateur raha mila fiara dia omena fiara amin'ny anaran'i Jesosy misokatra ny lalana mankany ivelany misokatra ny fandehanana fiara manidina misokatra ny fahazahoana tany trano mariage relation any ivelany hiditra banky matetika ny tongotrao lazao namanao hiditra banky matetika ny tongotrao tsy andeha iny rambola hoe fa anatitra vola anao versement hoe sady aka vola anao versement anao retrait versement retrait versement atao marisy lahatra versement retrait tsy banky ray ihany fa banky maromaro hitsahany io tongotra io amin'ny anaran'i Jesosy za mino an'izany tovy amen mafy be ho anareo zanaka ara-panaty ampita-ranomasina eny fa na tsy zanaka fa zanak'Andriamanitra mijery amin'izao fotoana izao angom-boly ianao atsangana trano ianao avidy fiara ianao ahita fitianao amin'ny anaran'i Jesosy aovenao zay ohatry ny ahoana reny fifalianao zany ohatry ny ahoana reny fifalianao raha mitrango zany efa ao anatinao le izy manifestation eny am-pandehanana manifestation eny am-pandehanana manomboka amin'izao ora izao misy zavatra efa misokatsokatra sady ary me misokatra me malalaka ny lalana ho alalan'Andriamanitra ny lalana diavinao raha lasana bava aza mbola miala iny amin'ny toeranao dia raha ny tompo ataovy takiny efa mitranga sady amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta aza mbola miverina feto amin'ny altara ianao mideran'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy halleluja. Poussez des cris de joie. Tsy mbola misy mipetraka aiza tanatsika rehetrarehetra mandiza ho an Jesosy androany jody rebaka tsika androany fiderana tsy mitsotro zany asanaty lay mpanjaka ny tomponaka Tutu rebeka tsika androany fiderana tsy misaotrany ataovy tsara fiderana asanato ilay mpanjaka lay mpanjaka tomponaka terao ny tompo terao Jesosy terao ny tompo ankalazao Jesosy terao ny tompo terao Jesosy terao ny tompo ankalazao Jesosy terao ny tompo terao Jesosy terao ny tompo ankalazao Jesosy terao ny tompo terao Jesosy terao ny tompo ankalazao Jesosy murakuraka wa Jesosy atsika rehetrarehetra ny miaraka rusatrantia rusatrany ny diatsika efa kaiky le paradisa aza mba mitebitebe alaviro fanebre ona tsara rusatrany diatsika efa kaiky ny paradisa aza mba mitebitebe aza mba mitebitebe namako alaviro fanebre tenene wakabinao Sanako barebarebinao, sanako niredaredinao, sanako barebarebinao, fabateko Jerusalem babao. Sanako barebarebinao, sanako niredaredinao, sanako barebarebinao, fabateko Jerusalem babao ni satano. aona tsara we Sanako barebarebinao, sanako niredaredinao, sanako barebarebinao, leprepeny satana la izy sanako barebarebinao, sanako niredaredinao, sanako barebarebinao, fabateko Jerusalem babao ni satano. aza teatanana wa Jesosy taningnesa baka taningnese
Tanigna sabaka Ela tsy fangahita Ela tsy fangahita Ela tsy fangatsafa Ela tsy fangatsafa Maramara korana kwasy Maramara korana Zako amdera tsy perapera Tsaka ny fanany Lucifera Niany izy tonga lera Sao te deran tupo Izy te deran tupo Deran tupo Sanandro marana tandro mana pariva nandwe Deran tupo Sanandro marana tandro mana pariva nandwe 1, 2, 3, 4 stop Zao aleo fantatry ny devolo mihitsy fa ianao mideran Jesosy ianao androany tsy midera fotsiny hoe za ndray le hira de andia fa matakatra ianao ny atao hoe fideranan'Andriamanitra zao ny tenin'Andriamanitra zay mahay voninahitra ao izy omeko voninahitra androany ny tompo mitaky an'izay voninahitra eny aminao izy misy voninahitra zavy eto androany amin'ny alalana ty amin'ny alalana fiderana ataovy tsara fideranan'Andriamanitra 1, 2, uraberebets ayayayayayaya ifaliwa Jesus poussez de cri de joie si vosaka satana ny fiderana fa zanak'Andriamanitra mideran'ilay nahary azy mideran'ilay mpamonjy azy satria fantatra anay androany fa Andriamanitra mahay manao zavatra eo amin'ny fiainanay ary tsy possible io mihitsy vitan'Andriamanitra io vitan' Jesosy io halleluja zao fandi prophétique nataotsika eno tsara zero tsara fandi prophétique nataotsika inona zavatra hitanao bangabanga eo amin'ny fiainanao tsy mananjanaka ve ianao tsy mahavita trano ve ianao tsy manana fiara ve ianao zao anatin'ity folaka ty ianao manao zavatra prophétique eo amin'ny fiainanao ataovy ampinoana sy ampatakarana tsy mananjanaka ianao de zao zavatra atao mitaizany zanako sady miteny ianao mideklare ianao mitaizany zanako koa raha ohatra ka tsy manana trano ianao teneno hoe manangana trano aho mahavita trano aho raha ohatra te hanana fiara ianao ataovy mihitsy hoe mitondra ny fiarako amin'izao fotoana 1, 2, 1, 2, 3 Oka satana androany hijery fotsiny ary hiteny hoe tsy namatsikotsony ty tsy mety amintsika tsony mitoetra ato satria efa takatra ny zavatra zay tokony ho avy eo aminy androany ayayayayayayaya manomboka mety ny ataonao zavatra tsy anananao io mihitsy atao vakita prophétique androany Hallelujah. Aza mifampijery ataovy deklareo ambarao fa efa possessionao io efa possessionao io yayayayayaya tsy mananjanaka androany mananjanaka maray tsy manana fiara androany manana fiara maray tsy manana trano androany manana trano maray zavatra tsy anananao deklareo fa efa possessionao io tahaka ny Abrahama mety n'Andriamanitra teo amin'ny tany anankiray nanangana ny altary izy satria eo possession ny ara-panahy io misy zavatra efa tokony possessionao fa tady bloqué devolo izy amin'izao fotoana izao deklareo fanao io halleluja
Tsika haleluya mafy be oe. Haleluya. Amen. Anao fety tsy ho ela ianao a. Fa ho avy tsy ho ela le zavatra. Androany efa misy zavatra mitranga sady amin'ny olona maro be. Mino an'izany ve nareo reo lasana bavamalaza. Ny combat spirituel tsy vita androany fa ataovy isanandro isanandro. Fizorana vavambelona farany aloha noditsika dia andehananao hipetraka. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray teny ambony fiaramanidina izy a. Satria fantatra amin'ny fandarana amin'ny télé amin'ny radio foana. Dia nisy olona nahita azy tao anaty fiaramanidina dia niarahaba azy. Pasteur, ya aleo mba hiaraka afaka miara maka sary aminao ve a? Dia niara naka sary. Nisy lehilahy anankiray niara naka sary taminy. Vao nidina ny fiaramanidina izy. Dia nisy zana niara-panahy nandefa le sary ao amina WhatsApp. Efa hoana ny atongavan'ity sary ty amiko sady amin'izao avy aminao. Ava nisy olona ny ray fiaramanidina taminao tao namako. Dia za fantany fa zanakao ara-panahy. Dia nienvoyeny tamiko ny sary. Le sarinareo dia izy ty alefako ty. Fa iny olona iny izy a mpandraharaha be. Ao a France ao izy. Mpandraharaha be any a France iny olona iny. Sady naka numero le olona. Dia le olona amin'izay rehefa avy eo a niantso anazy. Nanome anazy la clé ana trano tao a France. Dia nanomboka teo le mpanompon'Andriamanitra manana trano ao France. Nefa tsy mipetraka ao a France. Tao ambadika na combat spirituel ohatran'izao. Zany hoe izy zany no midélivre ny tenany isanandro isanandro. Amin'ny alalan'ny ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviana. Rehefa afaka tanteraka io, le teny fikasana tazominao, isy trano sainanao amin'izay. Raha lasana bavy a mahazo faly ianao. Fa afaka misitraka fiainana tsy nisy trano razambe anao. Mbola misy anankiray namana mivady ao Antananarivo ao, tena namana iakaika inay. Zay namana izy koa namanay. Nisy taona nandeha nividy trano tao Afrika Atsimo. Nefa izy mipetraka ao Antananarivo malagasy, reny malagasy ray. Nandeha nanontany hividy trano fotsiny ihany. Satria efa afaka lay olo-mahery zay niazony. Raha lasana bavy, anao zavatra goavana ianao. Sady avidy zavatra goavana ianao. Azaka zavatra amina valeur amin'izay ianao. Avereny ty tanako ty. Azaka zavatra amin'ny valeur amin'izay. Manomboka eto amin'ny anaran'i Jesosy. Anana zavatra misy valeur amin'izay. Tsy zatsolo le taloha iny a. Tianana zavatra tsara fa mitady zavatra mora indrindra. Miandra le tsy ilain'ny olona. Miandra le simba avy any amin'ny olona. Iny le lazaiko fa fitahin'Andriamanitra. Fa manomboka zao a. Ny olona indray miandra ny tsy ilaiko. Fa za mahazo an'le d'origine. Mahazo an'le vaovao. Mika mafy amena. Miova ve ianao zao? Mahazo mipetraka. Tena bepetrahantsika hitsangana marana azy. Wow. Ifety tsy ho ela ianao. Tantanta izy mahay an'izany tantanta zany ataovy amboniny tanana. Tsy akanjo ihany nanaovana tantanta fa le zavatra azonao koa anaovana tantanta. Tahiny tompontsika ao amin'ny internet. Ao ve sa tsy ao? Modia amin'ny fifaliana. Aorinany amin'ny enina vao misakafo sao dia variana eo dia falifaly be dia hividy mofo gasy ery a. Gagatra amin'le mpivarotra kafe etsony. Efa iza daholo nareo. Eo ihany izy. Fa amin'ny Desambra vao mahazo client koa ianao avy ato. Anao venao zao? Mahazo mitsangana amin'izay amarana azy tsika. Rapitso amin'ny valo a. Miaraka eto tsika. Androany hariva hiezaka foana tsika hivavaka amin'ny enina ka hatramin'ny fito sasany. Nareraka azy tsika hiezaka foana tsika hivavaka ny plein temps zany a. Dia izay mitarika fotoana rapitso a afaka miaraka mivavaka aminay a. Androany hariva amin'ny enina sasany. Efa tsara be mitran'ilay fiaonanao zao a. Afaka mivavaka ianao tsy mila mankany tendrombohitra ianao fa ao dia efa mety. Tsara ny tompo raha lasana vavy. Ianao ve tsy matsinjo zavatra zany amin'izao? Tsy hitanao miova ve ny any an-tsainao amin'izao fotoana izao? Ha? Sa tsy zany? Ianareo moa reraka mifadianina sa manino?
mitsangana ry zareo. Alohan'ny faran'ny taona be dia be ny zavatra miova. Etsika mamarana ny taona amin'ny 31 décembre. Wow. Lazao namanao tsy apoiziko anao nahazo an'io tany io e. Maro olona naniry an'io tany io e. Ay lasa anao le izy. Mafy anao e. Ya filazana avy amin'ny maîtresse ny ankizy ao ambony rehefa mianatra ao zany zareo dia efa mba omena ny zareo le fanatitra. Dia rehefa mba tonga le fanatitra ao zany dia tonga dia manao fotsiny zareo fa tsy midina ty tsony mitady an'le fanatitra. Zay zany le resaka teo. Dia zao raha lasana bavy le table tsika table de mixage efa reradreraka. Table de mixage zany tsy latabatra fa le vata maro bokotra iny izay ampandehanana ny feo, mampatsara an'le feo izay enonao mangabe zany. Dia efa reradreraka le izy dia mila mividy vaovao tsika table 24 pistes 18 millions ny vidiny. Tokony 24 millions izy io fa noho ny fahitam-pity dia mahazo 18 millions tsika. Vaovao avy any Allemagne. Dia izay indray zany ny fiara-miasantsika atoato. Fiara-miasantsika. Tsika izao fa manofa table anankiray hanampiana an'le table lenitsika ao zay efa somary reradreraka fa ela nandehanana dia ianao efa Abraham amin'izao tsy zay. Tsy midika akory zany eo meo zao le izy. Fa ataovy anatin'ny programanao. Manaova zavatra lehibehibe amin'izay. Zany 18 millions zany olona 20 manome 1 million avy dia samy miala. Enina amin'ny 500 000 avy dia samy miala. 270 manome 10 miala avy dia samy miala. Wow, mankano. Manaova sacrifice ho an'ny zavatra atao tranon'Andriamanitra. Efa be dehibe ny ainana ihany zany. Tanao le olona nividy trano tany Afrika Atsimo. Fiainako pasteur Isidore zao hatramin'ny voalohany fa misy taona zay izy tonga am-piangonana misy amina million arotsaka eo dia mandeha tongotra zay mandeha mody manao sacrifice. Fa feno trano ny tanàna amin'izao. Building eraky ny tanàna ao Antananarivo. Mandriavy ianao raha lasana bavy. Karazana fiara zany dio zay hoe efa nisolonga izy. Anareo tsy mitondra le ananina tsika tsy mandeha amin'ireny pasteur. Anana an'izay langage zay ianao. Avereny tsika tsy mandeha amin'ireny. Tsika tsy mipetraka amin'ireny. Tsika tsy mihinana an'ireny. Tsika tsy misakafo amin'ireny. Tanay toerana anananao lasopy ange misy soratra hoe composé. La soupe jarret des soupes zareo zany ny soratra eo. Tableau efa tsy anina fa mba any amin'ny toerana ambonimbony sy avoavo daholo. Mety aminareo ve zany raha lasana bavy malala. Aleo mba tsy ho reraka ny zanak'Andriamanitra atao fanany voninahitra. Tsy nireko tsara le teny maman tamin'ny maraina teo. Manombo mizara zavatra anatin'izao fifadikaniny zao. Mizara sakafo, mizara vola. Raha vao manomboka amin'ny Décembre dia tondra vary maromaro tsika atao anaty fiangonana dia zaraitsika amin'ny fokotany ho an'ny malahelo amin'ny 25 Décembre. Zay zavatra ataotsika. Mianatra ny ho patron tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha pitsoary amin'ny valo maraina ny fotoana amin'ny fito efa misy antsom-bava aketo latsinainy talata larobia lakamisy isaky ny amin'ny roa ambin'ny folo fotoana. Mandray olona latsinainy mandray olona larobia etsy maka rendez-vous etsy amin'ny réception etsy. Alakamisy amin'ny valo sasany mampianatra eto anaty fandarana DDI tapitra iny dia mitoy alimbavaka efa niova ny alimbavaka amin'izao. Ampianatra ny eto fiainana mandrakizay mbola misy partie 2 iny misy zavatra tsy renao eto ambony pulpitra eto fa rehefa amin'ny alimbavaka renao le izy amin'ny valo sasany. Zay hiditra chorale dia manatona andreo chorale reo rehefa mirava fa zay niditra tato ato manga feo be daholo tena tsy haiko mihitsy fa misy ositra be mihitsy eto amin'ny toerana ity. Aza manahy momba ny amin'ny tenue ianao fa tahin'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tahiny tombontsika. Alleluia wa. Zay mbola tsy nifadianina manombo manomboka rapitsy fa zao moa efa tsy mety tsony bevaniny ianao tamin'ny maraina. Dia zay vitanao atao fa ny tsara kokoa mandrapahatapitry ny volana dia
isaky ny hariva vao misakafo. Tenena aloha ny namanao, tsy mampite ody izy zany. Isy zavatra tsara be ataon'ny tompo ato hoe overflosé mitsangana daholo ha. Tsika rehetra hitsangana, tovy ambony ny tanana, misaora ny tompo tamin'ny fotoana. Tompo omeo hery reo malemilemy reo. Reo sarotra tsangana reo Jesosy mampalahelo hoe. Meo hery izy. Apizo mba tsy manao zay mampalahelo ohatrany io. Tovy matanjaka tsara izy tompo. Sotra ny amin'ny fitahinao, ny amin'ny fahasoavanao, ny amin'ny fitarianao. Alleluia. Misy lalana zay no manene oa, nasarotra ny zava-misy, manao lalana hoa izy, izy no tanany fiainako, ka isan'andro faly aho, ka isan'andro faly aho, izy anomana lalana hoa, izy anomana lalana hoa. Itrangeny aminao ny telo rehetra na fitsorana teto amin'ny anaran'i Jesosy. Lazao sy ambarao ny fomba ny tompo. Raha andeha za dia fantatro fa momba anahy fafenao ny fitahin'i Kristy. Raha andeha anao fantaro hoe momba anao ny fafenao ny fitahin'i Kristy, mahombotsika. Teny fanaovantsika veloma, efa niova ny fiainanao io e. Eny amin'ny arabe ry, amin'ny fivoahany ery zay hivady amanao velomantsika.
songaina teto tamin'ity androany ity hoe itera dia rain'ny Abrahama ary rehefa nanan'Andriamanitra destiné io rain'ny Abrahama io ho any amin'ny tany Kanana nefa dia tsy tonga tany amin'ilay tany Kanana izay destinény izy satria raha nianga avy tao orany Kaldiana izy dia tao arana izy dia trapaty tao izy no maty rehefa maty nefa itera izay rain'ny Abrahama dia tsy nijanona teo fotsiny fa mbola nisy Abrahama teo nitsangana Abrahama nanohy ny diany rainy izy ary rehefa nanohy an'izay diany rainy izay Abrahama dia tonga somatsara tany amin'ilay destiné na ny hoe tany amin'ny tany Kanana izy satria dia teo dia laza koa ny lelan'Andriamanitra hoe tsy vitsy amintsika no manana olana tahaka izany hoe manana destiné anao nefa tsy tonga inona ary ny antony mahatonga anao tsy tonga any amin'ilay destiné izay no manan'Andriamanitra anao satria misy olo-mahery ao le olo-mahery ozy tsy mpanompon'Andriamanitra teo tsy voatery hoe olona hoe iza ary zany olo-mahery zany fa mety hoe inona ny zavatra milimité amin'ny fiainanao mety avy any amin'ny razam-bely izy mety hoe avy ao amin'ny tanàna hipetrahanao hoe inona ny zavatra mamatotra ny tanàna io ny voaboasana teto nefa zany tamin'ity androany ity fa raha teo tonga any amin'ilay destiné anao ianao na any amin'ilay tany Kanana anao dia mila fantatra anao hoe inona le olo-mahery ao ambadika ny zavatra io dia io tokony adivanao rehefa fantatra kosa le olo-mahery ao ambadika ny olana izay mahatonga anao tsy ho tonga any amin'ilay destiné anao dia adivanao izay olana izay ary rehefa resinao izay dia tonga somatsara any amin'ilay destiné anao ianao mbola ao anatin'ny iray volany fifadian-kanina moa tsika izao dia andro faharoa ambin'ny folo izao dia mirary soanao indray hanatanteraka antsaka sy andavany mandra-pahatanterahana izay dia mahomby daholo tompoko tahiny Jesosy